I feel good. Tena manahirana amin'ity le misy sary ity zany de tonga de siatrika be. Eo e. Io dadabe maly ianao tokony andrasana ty sy tonga. Nefa sareva. Eka maly izy ty ramatokelinareo. Ty namboarina tao ngolom-bava kely. Efa nampangalana olona tao mihitsy nge dadabe maly. Tsika ina le olona. Enao nanazavany amiko hoe atao veriko fatarafina. Jerena hoe atao radio dadabe za matahotra. Ty taisa zany dadabe no mivily sa tena tsy niainga mihitsy? Nitongotra romosam-panana fitoanaka. Ny masoandro nandrasana hitondry akandrefana zasana tsitika any anaty raona. Tsy hay fa ny fiainana tantela mambahony. Nakany saika ho aliako dia naketsy ny zavatra beako. Zay moa zany ny ohatranao dia amin'ny rakoto izy moa izy arina ny savondra. Izy le olona mitazona pondra. Olona ohatsy mamanaka tao sa olona rehetra aminao. Dia mahafinaritra. Zay ny haviko eto voalohany indrindra aloha resaka fialana tsiny fialana fondro fa ny zavatra iny hoe tsy hoditry ny akondro. Zay anaka fa dia ina no asa atao. Mba manaraka ohatrany dadabe rehefa ohatr'izay satria mampitaingina moto fa tsy hoe mandeha Traterovako ny faty. Tamin'izany ny moto taingenanay dia KW mavokely lokony rozerovoara. Miakatra n'iny amin'ny komisaria iny zany tan'le maliny ely ty ohatry le anty. Salama dadabe any ka. Salama mialaritry malala. Olo ty maly hoe kasika ony de osa za fanitondra afokasika fa aleo volom-bavako le ty nitsofo ny rivotra nankany ny voloko io nitsofo ny rivotra nankany natsapa ny tenako jony alitay le tsy am'maly. Ira sisany tsy natao. Maka fanatanjahantena moa dadabe io? Za ve? Mba nanao ve tamin'izany tanana sisany tena mba miasa. Ny vadinao ino hoe ny fanatanjahantena. Za aloha zany natanjaka Raboajanahary zany hoe mikapaka tay, mitatra rano, manetra, sy nilalao baolina ve tamin'izany sa? Ka tamin'izany ingeriana zozoro no afatopatry. Taiza moa mba nahitana baolina koitrana. Toe le baolina saosy le zao le nataondra lazo tena tsy tamin'izany azy zay tsy nahalala hoe ny varavarana neka tokony isy lakilay. Fa tsy pijery ihany koa dadabe ve? Zay aloha zany tsy nahalala momba ny lasin'ny vavy raha tsy nitsikilitra anaty alan-jetra. Za zao lazaiko anao tena efa ho tapitra tody raha matovy mba hitako ny tanjaka. Zay ka zay ny fomba nitezana raha miresaka an'izany ihany dadabe mba hiresao an'ireny filman'olon-dehibe ireny marina hoe? Ina? Filman'olon-dehibe? Zany tamin'ny mba nahita fotsiny tsy fidiny. Atao ve dadabe? Atao ahoana hita tsaraina ve? Zao fotsiny lazaiko hoe izahay mpijery film western John Wayne. Kehitriny moa Wayne ohatry ny Afabaraka rehetrarehetra John Afabaraka zany zay film John Wayne film Django Ringo amin'ny farany misy an'le mifampijery farany de zao le aktifitifitra zany tena tiany dadabe. De le sary mihetsika an'olon-dehibe ty ane izy ene natao an'izay tokony hijery fa tsy mamofadika io saloha. Ohatrako zany de nalaelo satria bebe nareo de tsy mbo nahita an'ireny, tsy nahita ny azy sao anay. Fa izy io de mitovy le film western sy le film ho an'ny lehibe de mitovy. Samy aktifitra? Fampitazana amin'ny voalohany. Zany dadabe. De mifanenjika kely. De le ray lasa andevoziny le ray. De zeresy mandady. Misy akapoka be le izy? Iny re aloha tsy nisy tam'le nijerevako. De fa izy le rehefa amin'ny farany fampitazana de asehony eo amin'ny maso.
fa eo amin'ny masony tonga de tetifitra farany tipo ary ny teny itovizany am'le westerna tena marina lazaiko anareo maty ny rôlina amin'ny farany maty ry ty I feel good. Limitation à 2 vitesses. Ainonao ny vaovao mafana mivantana amin'ny fomba mivatambatana. Vava ray feo dimy. I feel good. Inona moa tsy efa entin'ny rivotra? Rivotra tsy miala aminao zany. Rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra. Vava hevitra ray. Gottlieb, Eric, Honora, Francis Dumont. Ny fandarana nefa dia tsy miala mizafy. Zay mareva iny, zay malasa olona. Alasinainy talata lavilaka misy masabotsy. Manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 6 ora sasany maraina. Sady miala voly ianao, no mahalala vaovao ianao, no sady mitsikanikany ianao, maraikitra e. Tsy mandeha amin'ny zélone, tantianareo foana e. Mahasana ny tontolom-piainanao. Orange. Aza miandry tsony. Mahankafa compte eo amin'ny betplanet.mg. Betplanet. Nahazo endrika vaovao sady malefaka kokoa ny papier toilette sorte doux. Misy ny manitra aloe vera, lavande, vanille. Miraby. Nareo ty alana va? Salama aby. Mitandrantsika sady efa tifitifirintsika zavatra ny abakabakitsika ato. Zao misy ojerena. Za zany zao tsinona satria efa vaky batsilana ny mahay afina tsangana de efa azotsika atao daholo izy. Azo atao daholo zany na inona ataonareo. Ho an'ny mpihaino radio fotsiny zany telo mianaka zay ny eto. Telo mianaka de miarabantsika rehetra. Salama dadabe a. Miarabantsika rehetra ihany koa. Miarabana rehetra. De tsy maintsy avitsilana moa zany sao. Lefa miraba. Zaho teny an-dalana tapaka ny jiro de lasa tapaka ny rano zany. De rehefa avy tapaka ny rano de alefa le rano rehefa avy tapaka. Ka izy io manangonangona lotoloto any le tuyau any rehefa le avy tapaka. De naneno le lavabo avy maty nalefa. De nataoko ho azy le feo le lavabo ina mahatonga ina dikan'izany. Le rehefa le alefa le rano de manao zay vao mandeha. De tsy haiko hoe henoko ny feo le lavabo de za tonga de tsy de mety moa zany zao le izy zany fa ao anaty mikasobosy izy mety tena tonga de le tuyau le pompe jirama le avy tapaka raso andramana ratsy le izy efa nandeha le tsambava koa zay le lavabo. De miarabantsika rehetra. Salama aby. 20 May 10 andro sady zay. 10 andro sady marina le ty. Tsy tety moa tamin'ny 13 May zany. Ampatsivina olo tsika fa mivatana ny fandarana amin'ity anio ity a. Zay afaka arahanareo amin'ny page Facebook ny RDJ 96.6 FM. De raha amin'ny YouTube indray kosa de RDJ FM 96.6. Isaky ny talata sy ny lakamisy moa zany no mivantana fandarana ka sitrana hatrany Orange Madagascar manohana ny Tsy azo atao karikary amin'ny sisiny aletra sa? Olay tsy ataova le karikary amin'ny sisiny aletra any ako. Ay le ary amin'ny alina kely. Misy fotoana le sarinao hita tany de misy fotoana tsy hita. Sa misy fotoana ianao tsy mankasa. Ka tenen'ilay foana mamindray toerana tsaratsara le toeran'ireo nefa efa tsara. Maisa koatran'ireo fa mifoka de ratsiratsy le izy. De marainy ty eo Larissa. Ny basket tamin'ny omaly a de fifaninanana afrikana amin'ny club tompon-daka zany ny lazantsika azy. Dia saika ny sasaka ny skory fa mahafinaritra foana no mijery hoe indro hita isika milalao. Ny skoro 113-66. Zay ny skoro farany. Io moa zany araky ny fiteny hoe tataka be aloha le izy aloha fa any amin'ny NBA any Amerika misy skoro ohatr'izany koa indray a. Zany hoe ny basket moa zany vao may ahafahana miresaka be dia be noho ny baolina kitra satria ny baolina kitra misy endry Voavy Paulin, misy endry Maradona, misy endry Beneder ankehitriny ao Monaco zay foy enjana be raha mony baolina mihazakazaka ny aloha any. Basket indray aloha dia anisan'ny fepetra tokony hahatsara azy ny halavany. Zany hoe Afrika sy Amerika sy Europa tokony manomana compétition any latsaky ny 2 metatra sy 20 ohatra. Ohatra zany. Tadiditsika tsara ny Afro Basket Men fa ny Tunisine nahazo ny tompon-daka tamin'izay lena rahako zay tsy haiko taona firy iny a.
2m10 lama le bandy 7 taona tamin'ilay Tunisiana. Roa lahy izy ny 2 metatra sy 10 teo eo. De tamin'ireny moa zany ry Griffin mijoro teo akaikiny teo a. Verina efa photoshope mihitsy le sary. Nefa ny lava zany Griffin zany a. Za moa zany mba nijoro teo akaikin'le bandy kio a. Tena ny dadabe nary ny tandrifiny lohako. Tena lava tadina. Fa neny GNBC misy lava reo ka. Lava ihany tsika zany hoe ao anatin'ny basket ny 1m70 zany namany Ratsimba ihany. Ohatranay izao zao le lazain'ny olona hoe lava nefa za moa hita mbola misy lava no zara. Za zao ao anatin'ny fianakaviana teo fianakaviana Rajona Rivony ny anaran'ny fianakaviam-be anay a. De misy hoe fianakaviana Randriamasinoro a. Zahay zao ny lava. Zahako 2m7 a. De noho nefa ninana sipsa sy katsaka le ronta teoriana aloha de mba misy 2m20 zany ny ety amin'ny génération orinanay zany. Na ny zanakay ny neveu fiteny azy. Ka raha ny tokony ho izy a rehefa lava zany a dia na milomano na manao baskety any am-pianarana io zany tokony tsikilovina. Any am-pianarana io jerena de ny mpampianatra tahaka Andreo Noranzo na mpianatra fanatanjahantena de aveo nanao sport scolaire. De aveo misy ny championnat scolaire, de misy ny championnat universitaire tahaka ny NBA, de sokirina avy any am'izay le bandy fa manomboka any amin'ny 10 taona izy de efa tenenina hoe mety ho tia basket fa tsy tenena koa ka. Mety ho tia basket ve ty bandy. Za zao tany an-dafy nahita tovovavy kely 2 taona, 2 metatra sy 5 mitovy tamiko. Natinaty tamiko io zazy io. Natinaty tamiko io zazy io tsy napoiziko mihitsy a. Aveo misy bisibisika am'izay. Attention, 11 ans io. De zay le score fa mbola misy baolina indray rampitso. Ka. De mahafinaritra no mijery a. Mais non mahafinaritra anako zany Canal Plus ohatra de mandeha le basket. Match anakefatra tamin'ny Maly. Saika torana ihany mangalitika aloha ny Everany. Fa tsara foana raha goto miresaka le taranjava iny satria misy namana rehefa mahita eny an-dalana ary nilisany ty resaka foty foana resany fa tsy mba miresaka discipline ny golf azavaiko ny olona. Tena sérieux. Zao moa zany resaka nataontsika Maly zany fa misy ny hors micro e. Misy etony atao hoe chroniqueur ao anatin'ity fandarana rivotry ty. Misy ny etony hoe pape meilleur. Pape meilleur zany a. Ile mahazo 10 minitra avy. Le sauf-tidony tsara indrindra ny dikany hoe pape meilleur. Eny fa ny papafetana any amin'ny WC iny. Ny fanaovana ny fandaharana koa misy hoe tac-au-tac zany ozy raha Noely teny amin'ny Radio Tobosco. Ny tac-au-tac de ohatrany hoe tic-tac tac-au-tac do ohatr'izany tonga de de rehefa tonga ny maraina mamanky tony tany de nijerijery basket nareo alina, de nijerijery vaovao nareo alina, nijerijery Facebook nareo alina, de hoentinareo eo zay hevitra hitanareo hoe ahafahana mba manome carbonetra ny loha hevitra zay hoentina. Maly zao ny loha hevitra ny etiko ohatra hoe ao anareo mpiaino de ataony ohatr'izany mihitsy ny lakozia anatiny. Ny hoe maly zao ny resahako ny hoe fifaninanana. De mbola fifaninanana koa zany ny loha hevitra matetika hoe basket. Fa ohatrany moa zany eny tsinona zany mampianatra olona manao pain perdu ohatra. Raha mba tianareo zany de omeo 3 minitra nge anazavako anareo ny atao hoe golf. De ozy ny olona hoe ngalao ampanankarena leto zany. Ka ankehitriny efa anisan'ny sakafo isan'andro ny fijerena télé. Télé. Les enfants de la télé. Foana ny télé de foana ny TSB. Ouais. De foana koa ny alcool. De foana vehivavy de eo anao sport ohatrany dadabenary eo le inona moa sport ny dadabenary teo. Sport malefaka. De ny golf dia tokotany 20 ilalaovana. Ao anatin'ny tokotany anankiray de misy bozaka lava de misy bozaka fohy. Eo amin'ny bozaka fohy de misy lavaka kely mitovy amin'ny kapoka-mbary. Miaraba ny mpiaino rehetrarehetra salama toko. De rehefa mandeha zany le izy de kapohana amin'iny ohatrany tapakazo iny ilay baolina kely mitovy amin'ny baolina ping-pong fa lehibehibe kokoa ary mavesatra kokoa. De kapohana izy iny. Tsy azo raisy tanana. Ary de atao zay anatsofoka azy ao anatin'le lavaka toy ny kapoka. 20 ny isan'ny tokotany. De asesinao reo tokotany voalohany ka hatramin'ny tokotany fa 20. De kapohanao amin'ny voalohany aloha izy ho lasa lavidavitra manakaiky ny bozaka fohy. Ny fiainana de mitovy amin'izany mihitsy. Na dadabenary raha nijery le film an'olon-dehibe teo ohatran'ny golf mihitsy ny fiainan'ny olon-dehibe ao anatin'ny tantarany raha dadabenary. De atao zay anatsofoka an'le baolina any anatin'le lavaka kely. Miarabantsika rehetra tompoko. Salama. Izako kely any le golf. 4 minitra si le golf, 3 minitra. Le golf type 18 ty zany.
de rehefa avy eo isaina ny isan'ny fikapohana ao an'le baolina mandrapahana tsofoka anazy ao am'le lavaka toy ny kapoaka ka kapohanao am'le kakazo iny ihany de ny lavaka 12 zany raha tokony ho izy a isaky ny tokotany anankiray ianao mikapoka inefatra na indimy eo de tafiditra anatin'le lavaka le baolina tsy azo raisy tanana de matoa le bozaka eny akaikin'le lavaka tena fohy de fohy de am'izay mba mikodia tsara le baolina zay ny atao hoe golfa azotsika jerena amin'ny tele mantsy le izy satria raha am'le mahasport azy izy a azo atao iny kosa ihany iny hoe sport mpanankarena iny satria tena nany fidirana club ao na ny sinsisy io de mitovy am'rongony tamin'ny andro taloha io e ny ambonimbony ihany ny afaka mifoka de arakaraka ny mahakely amin'ny baolina mahalafo ny mpilalao azy de mitovy amin'ny fanao anatiny any io de rehefa jerenareo reny golf reny amin'ny compétition de misy ny atao hoe sous le para sy ny sisy reny zany de tsara rentsika le terme technique fa raha ohatra ka jerena ny lavaka 12 amin'ny fanaovana golf ery androva dia kapohana indroa amby 70 eo a io baolina io a de tafiditra anatin'ny lavaka 12 amin'ny totaliny tokotany 12 de rehefa mikapoka mihoatra ny roa amby 70 ianao de isaina ianao fa mihoatra 4 na mihoatra 5 amin'ny tanjona ary raha mikapoka latsakiny ianao de lazaina fa mikapoka 4 na 5 ambanin'ny tanjona zay ny tsotra indrindra ny tena mahay indrindra rehefa vita ny tokotany 12 dia latsaka 12 na latsaka 13 ambanin'ny kapoka ara-dalàna eo zany hoe mahay tahaka ny Tiger Woods am'izao fotoana zao de misy compétition any amin'ny iraisam-pirenena any a de nisy bandy sinoa sy coréenne na vita 20 eo latsaka lay total am'le lavaka 12 raha mpitsondray ny toy iny fa ohatrohatran'izay azoazo tsara kosa aloha zany le fanazavana tsotra de rehefa avy eo indray tsika anazava momban'ny fanorona ny golf dia kilalao noforon'ny zareo écossais zay natokana indrindra ho an'ny lehilahy ny vehivavy de tsy mahazo milalao tsy allemand namorona ny golf ny écossais hono fantatro ka le type 1 2 3 4 Volkswagen indray iny Volkswagen Volkswagen fa ny golf dia tsy azo ny vehivavy lalaovina mihitsy raha ny lalàna napetraka tany am-boalohany tsy mahazo milalao golf ny vehivavy satria resaka lavaka izy io na ny fanalavana ny golf aza de hoe gentlemen only ladies forbidden zany hoe tsy mahazo mikitikitika an'io mihitsy ny vehivavy zany de bidena ihany mahazo mikitika azy fa gentlemen only ladies forbidden tsy mahazo mikitikitika an'io ny vehivavy fa ho an'ny lehilahy rery ihany satria resaka lavaka izy ty ary rehefa mampiditra zavatra boribory eo anatina lavaka de nalefa ny any hatramin'ny voany angany fa le taony lavalava iny no tokony ikapohana azy fa ny boribory no alasaka ao anatin'ny lavaka zany mihitsy ny fanalavana azy ka jerijereo any anatin'ny Wikipédia mantaingantaingandray ihany fa de ohatrohatr'izay le izy fa omaly ohatra somary gaga ny olona indrindrindra fa tamin'iny faritra avarabaratra Tananarivo renivohitra iny hoe inony ty fivezivezena be an'ny ambulance ty fa de mandeha ankavia mandeha miankavanana inona ndray zany fa ngany tombony ndray nisan'ny olona voan'ny ty coronavirus ty nanome fanazavana mory zareo fa kaya nafindra toerana nakeny amin'ny CTC Akorondrano daholo ireo narary tany amin'ny faritra hafa tao amin'ny lycée technique Analarbia sy teny amin'ny ilany satria efa nevitsy le olona tsiny dia tokony hoe atokana amin'ny toerana anankiray mba ho liberena ireo toerana sasany zay azo liberena ireo tany ambelohany atambatra ao amin'ny CTC Akorondrano daholo zareo efa libéré délivré zany zao ny olona 5 no nafindra omaly 5 reo olona nafindra toerana omaly reo izy nahatona fa tsy mbola nitoanana satria fantatry zareo tsara hoe hiditra ririnina isika io fa misy atao tanisa afaka omeny zareo ve zao mikasika ny fivoarany hoe reto marary atsy reto ny any za aloha zany mandalo eo amin'ny CCO eo amin'ny village voara de tena tsy misy olona na iray aza zay amiko aloha zany zavatra tsara amiko hoe optimiste anatin'le izy tsy nisy olona na iray aza zao teo ivelany teo nandalo teo tamin'ny 7 latsaka 10 misy ny fa tany aloha tamin'ny 2 volana lasa ohatran'izao ohatra zato milahatra eo amin'ny ena sasany efa nanambara mihitsy ny tao amin'ny village voara fa 200 isan'andro no raisina teo aloha teo raha 800 isan'andro fa diso azafady 800 isan'andro no noraisina tany amin'ny 2 volana lasa tany fa am'izao fotoana zao izy efa zara raha misy 300 na 100 eo ny isan'ny olona raisina isan'andro eo amin'ny CTC fanazavana nomely 300 eo de ho avy da izy dokotera le fotsifotsy ohatra misy tandra iny
nanazava fidy zay ny hena ozy izy nisan'ny olona mitondra sy ny manao fitsiriana fa misy antony anankiroa izy ny antony izy faharoa efa nampianarina ny olona ozy izy le protocole ka rehefa manana soritra izy de tonga de manao an'le fomba fitsaboana sady any amin'ny CSPD ozy izy gratuit iny faharoa izy izy tao anatina herinandro tsika nafana kokoa misy ifandraisany amin'ilay virus le mahafana hafanany température ny andro io ny andro de misy ifandraisany amin'le virus izy ny hafanana fa zao izy miteny anareo hoe miarova tena manaova mahafana fa hiditra amin'ny tena atao hoe ririnina isika afa indray fitrangany rehefa ohatran'izay izy fa miarova tena de tsy miparitaka io rehefa manana tena daholo tsika manomboka iny météo de hangatsika aty voatany fa inona rehefa tamin'ny tena zava-doza manomboka rapitsolaro-by ozy izy de hangatsika ary hidina ny température ety voatany hatramy zoma mbola oloza hatramy androany sy omaly mbola zava-doza mihitsy no iseho zany satria eo amin'ny 7 degré eo ny hafanana ambony indrindra ka noho izany miomakomana isika aza dia mandramandro manana retina ho an'izay manana retina satria ny olona koa manko rehefa hoe sitrana avy sitrana maromaro no sitrana hoe sitrana efa mba metimetika fa aza tonga de mirisidisika be hoe andeha boridandridana hoe andro amin'ny rano mangatsika zany mazaka mandro rano mangatsika fa de tena mihina mifatinao arabaka teny mihitsy ianao rehefa avy eo apiko an'izay Francis teto zany anana zava hoe aza atao mangatsika ny tanana tsy miresaka ny hoe 4 minitra eo amin'ny tanana ny virus no mipetraka na 4 minitra eo amin'ny akanjo tsy izay le resaka fa resaka fahasalamana rehefa mangatsika ny membre na ny ratsambatana na ny tanana na ny tongotra de lasa miasa be ny atao hoe hery fiarovana ary le rantsana aminao iny tena zava tonga de hery fiarovana be mihitsy makany de miasa be ny hery fiarovana tonga de miembotra kely ny tanana rehefa mangatsika ny tena fomba hanafanana anazy aloha de ao anelakela-pe midona rie vetivety ihany de idina ny rehefa aveo izy mila ratsambatana ny ratsambatana rehefa mangatsika dika zany miasa be ny hery fiarovana zay ny antony hoe fonosy ny tanana mba tsy asa ny hery fiarovana fa afaka miasa any amin'ny zavatra hafa izy fa ny sofina ny tena ratsambatana hitako hoe tena faran'izay mampangatsika raha vao isofina io mangatsika de mangatsika ny vatanao ray manontolo fa raha vao nisofina tsy de mangatsika de ohatra mba azoazo ny vatana ray manontolo fa io hatramy zoma ozy izy ny météo io hafanana io no ambany fa aorianany zoma miakatrakatra kely ny miakatrakatra kely ozy izy zareo teknisianao météo tsy hoe mafana fa mba azoazo kokoa fa de efa miomana zany isika aloha zany alarobia alakamisy zoma ary ny amin'ny faritra atsinanany Madagasikara io de erikerika tsy fakahitana mihitsy satria erikerika ave zay avalaisany zay zavatra zay afaka avalaisany zay zavatra zay tsy erika ave de fandraikazay ihany disons le acronyme golf teo fa black tamin'ny 21e siècle iny ny golf de tsy fanafoezanteny fa avy amin'ny teny alemanina hoe golf na golf izay midika hoe club golf dia gentlemen only ladies forbidden zay andraisanao azy na inona na inona fa zay fahafantarako azy blague inona filazanao azy na blague io na inona fa ny golf dia gentlemen only ladies forbidden karaha zay tenao na golf na hoe golf io na hoe club io de golf zany zazatorin'ny olona mihitsy angamo zany fanoroana samy milaza zay fahaizany azy zany na fahafantarako ny golf de hoe gasy onja tirody fa mikasika an'ilay anina ihany nisokatra omaly ny fanaovana vaksiny ho an'ny olona marefo sy ny olona mihoatra ny 12 taona dia sy ny mpiasan'ny fahasalamana eo amin'ny kianja fanaovana baskety eo amin'ny HGR na amin'ny Ravoahangy Andrena Valona no misy fanaovana anazy misoratra anarana ao amin'ny arrondissement ao amin'ny arrondissement na ny boriboritany na ny amin'ny lapan'ny tanàna zay no natao hoe mairie lapan'ny tanàna ny olona dia manantona mandeha makany ny mairie ihany ny commune ka omina ino mahatonga le fiarabany le bande monsieur le maire madame la commune monsieur le président madame la présidence ma mère me manque les izay rehetrarehetra zay no mahatonga atsika hiteny hoe aleo rangasa mba mitandrina fa izy io manko averina ihany zavatra efa niteneny efatra amin'ny herintaona ity io virus io
de izy mivezivezy ny mahavelona azy. Mipita etsy izy de makeroa izy de mahavelona rehefa avetsy aminao etsy izy de mipetaka eto amina zavatra anankiray de misy mandray iny de mifindra etsy ndray de izy zay rehetrarehetra zay mahavelatra fa raha ohatra ka mijanona eo iny virus iny maty izy masaky tiana ane io Apprêtez-vous à vivre des émotions intenses avec Blue Line TV. Cinéma, sport, dessins animés, séries, grands reportages. Tout ça sur les plus grandes chaînes. TF1, TFX, Nina Novelas, Passion TV, France 24, France 2, Cartoon Network, Bein Sport et beaucoup d'autres encore. Offre promo, le bouquet magique jusqu'à 40 chaînes est à 30 000 arrières et le bouquet ultime est à seulement 50 000 arrières pour 70 chaînes. Blue Line TV, le rendez-vous de toutes les émotions. Retrouvez-nous dans les Blue Line Store ou sur www.blueline.mg. Ao amin'ny Aigle d'Or até os téléphones. Collection gasy stylé vaovao be noforonin'ilay styliste malagasy Ingrid. Modely azo anaovana amin'ny fotoana rehetra, na maraina, na atoandro, na hariva, natao andro rehetra. Efa hitanao eny magasin Aigle d'Or mahazatra raha te ho stylé ianao e. Jifa ho diany zao ary les collections gasy stylé an'i Ingrid. Ary ao tsy tapaka ihany koa ny page Facebook sy Instagram Aigle d'Or Madagascar e. Aigle d'Or gasy stylé. Aigle d'Or miaraka amiko isanandro. Manamora ny fiainanao hatrany ny assurance aro. Aloha avy amin'ny alalan'ny finday ny assurance sy ny cotisation aro rehetra. Tsotra sy aingana ny fanaovana azy ka tena ho afa-po ianao. Na ao an-trano na any am-piasana ny findainao ihany dia ampy. Midira amin'ny menu mobile money fampiasanao dia arao ny toromarika. Raha mila fanazavana fanampiny ianao dia manantona ny masivo aro akaiky anao indrindra. Na tsy dio ny www.aro.mg. Fiaraha-miasa miaraka amin'ny Orange Money, Airtel Money sy mivola. Assurance aro, miaina sy miary, mandrivony vato. Love me tenders, love me true. 3 tendres morceaux de poulet frit cuisinés avec la recette originale du colonel Sanders. Ah là là, ça donne envie ces tenders. Rendez-vous au restaurant KFC à Courdigue et Tana Waterfront du lundi au vendredi de 11h à 19h pour déguster vos tenders et vos produits KFC préférés. Et suivez notre page Facebook pour plus d'actualités. Fantatry ny itiavanao ny yaourt chocolé satria hafa ihany ny vokatra avy eto an-toerana. Zaka yaourt. Hafa ihany ny ronono tena izy. Hafa ihany ny atolotry ny mpamokatra malagasy ho antsika. Tena hafa ihany ny yaourt chocolé. Maivana sy marihitra vita avy amin'ny ronono velona avy ao Antsirabe. Efa haintsika na tsara ny tsirony e. Ianao koa ankafizo hatrany ireo fotoana mamy miaraka amin'ny yaourt chocolé. Chocolé, ny tsiro tena izy. Vaovao be miaraka amin'ny Itel. Smartphone A37, le téléphone na one rehetra. Plein écran HD+, water drop 5,7 pouces, misy reconnaissance faciale, afaka iteveroyana ilay téléphone. Mémoire interne 16 Go ary ny batterie 3020 mAh amle maritra be efa afantaranao ny Itel. Itel A37, le safidy tsara, efa afaka jifainao eny amin'ny revendeur Itel mahazatra anao. Enjoy better life. Dato, fa manino za tsy mba hivitananako te mihitsy. Satria lehilahy mamy be na le masira be reny foana ane. Nenyo, fa manino eny tsy mba havidiko teo anahy. Jereo ne hita hoe mividiana goûter ela sady vaovao be ty Pobariana no anarany. Vary misy chocolat tena matsiro be iny. Nenyo, fa manino ako Pobariana tsara be. Satria be otrikaina be iny mba hahatonga laho matanjaka ny dady sady hahatonga laho mpandresy foana amin'ny baolina. Mafifaliana ny zanakao Pobariana. La goûter tsara be amin'ny vidiny 10 mandato ariary fotsiny. Pobariana natao an'ny zaza telo taona no mihoatra. Vokarin'ny Nutrizaza miaraka amin'ny chocolaterie Robert. Pobariana fa manina ny tsara be. Fotoana zao ijerena Novegas ao amin'ny bouquet Canal+. Starnaka, tes boissons stars livrées chez toi. Starnaka, les bons plans viennent chez toi. RTJ amin'ny Val Maraina. Corona, tandremo aoko zay io mafy lomiseho amilay io miarova tena letsy
Sanatrin'izany akoho voambarika, androany marary, rapitso maty. Tandre moa, aza mafy lo, sakano corona. Iza, ianao, olo-pirenena no afaka manakana voalohany ny tsy partany valanaretina COVID-19. Rivotra! Misy mampimety, misy chanson. Araka ny fotoana ny fanomezana, tonga soamatary angatsika eto amin'ny fotoana ny fampitambavao amin'ny maraina ny talata 20 Mey. Raika amby roapolo sy roa arivo ity mandeha kamarandry anavy no manolotra izany anareo manasatsika rehetra anaraka izany tamin'ny farany. Ny pejy politika no anomboantsika ny fampitambavao amin'ny maraina ity araka ny didy laharana fahaefatra tipika ACC tipika D3 izay navoaka ny fitarana avy momba lalam-panerenana omaly 17 Mey. Raika amby roapolo sy roa arivo dia manambara zany izy rehefa dia mifanaraka tsara amin'ny lalam-panerenana ny fitsipika anatiny izay nolaniny ny antenimieram-pirenena mahakasika ny anatanterahana ny fivoriana ampitaindafitra no ny amehana moa ny anton'izany rehetra izany nanambara zany ACC fa dia azo atao sy manatanteraka izany fivoriana ampitaindafitra izany. Eo amin'ny pejiny sosialy manoloana ny herisetra nahazo an'ny maître Razafindrahasy Jona Olivier izay vatitany sy mpanao lavanty nanateraka ny asany izy no niaran'izany herisetra izany dia manao antso avo zany ny vatitany sy ny mpanao lavanty eto Madagasikara mba hijerevan'ny fanjakana ny tompon'andraikitra fanjakana tompon'andraikitra mahefa zany ny zavatra maro an'izy ireo satria dia efa tafahoatra loatra ity atao tamin'ity Razafindrahasy Jona Olivier ity izay maître vatitany izy tao mpanatantosana ny asany izy no niaran'izany herisetra izany. Eo amin'ny pejy fampianarana miandry toromarika ny ministeran'ny fampianarana amin'ny tena fepetaraisina mahakasika ny adina ara-panatanjahantena fa raha ny zavatra efa misy fantatra aloha teto dia isy ny adina ara-panatanjahantena ho tontosaina an-tsoratra ary isy ny ampahany ho tontosaina inakanja toy ireo lalaovin'olo tokana fa araka ny voalaza ihany moa dia ireo lalao iraisana dia tsy ho tanterahana noho ny fisian'ny fifampikasoana zany ka izay no andrasan'izy ireo toromarika avy amin'ny fanjakana foibe zany hoe inona no fepetra raikitra tanterahana amin'ny adana ara-panatanjahantena ity. Mahakasika ny vaovao an'ny folo andahy ny maraina ny alatsinainy 17 Mey lasa teo dia tonga nitsidika ampanajana ny ministry ny fiarovam-pirenena ny général Irakotonirina Richard ny mpiandraikitra voalohany eo amin'ny fiarovana ny maso ivoen'ny republika etim-bahoaka ny Chine na colonel Wang Tao ny resaka fiara-miasa ara-tafika ny resaka ny fanampiana amin'ny fampitaovana ny tafika malagasy amin'ny ady atao amin'ny valanaretina COVID-19 moa no isan'ny lahadinika no dinian'izy ireo tamin'izany fa iny maraina ny alatsinainy iny ihany koa dia nandalo tao amin'ny ministry ny fiarovam-pirenena ity ihany koa ny masovoan'ny fikambanam-be ny Rosiana na ny zareo Fédération Russie zany ny tonga ihany koa nitsidika rapomba mpanajana anty ministry ny folo alindahy ity maro koa moa ny zavatra niresana tamin'izao ny fanohizana ny fiara-miasa ara-tafika izay efa nanomboka zany amin'ny taona 7 azafady tany hoany no efa nanomboan'izany fiara-miasa teo amin'ny tafika Rosiana sy ny tafika malagasy izany. Eo amin'ny fanatanjahantena zay no azanambarana azy montsana ny GNBC raha nikatroka tamin'ny US Monastirien avy any Tunis omaly tamin'ny isa 13 no 19 lalao izay tsy natao mahakivina izany ary satria hita ihany no efa fanatombona traikefa eto amin'ireto ekipa tunisiana ireto na izany aza mbola afaka manarina tsara ny ekipa ny GNBC eo amin'ny lalao rapitso izay eonan'izy ireo amin'ny mpampiatrano dia ny Patriots ny Kigali avao aroan-dahy ihany zany hikatroka amin'ny GNBC. Judo amin'ity an'ity no ho tanterahana ny fifidianana izay ho foloan'ny UAG na ny Union Africaine de Judo mitovy amin'ilay hoe Confédération Africaine ny baolina kitra zany io fa izay no filaza azy raha ho an'ny judo ilay malagasy sy teny izay nasolony aiko no isan'ny candidat mifaninana amin'izany any Dakar any no tosaina ity fifidianana izay ho foloan'ny UAG eto Afrika ity. Amarana antsika ny vaovao ara-panatanjahantena dia ny baolina kitra miantso ny fanohana ny malagasy rehetra azy ity mpanazatra vonjimaika ny Barea-ny Madagasikara Eric Rabesandratana nandritra ny valandresaka nampitaindafitra no totosainy omaly tao amin'ny tanoben'ny Fédération malagasy ny baolina kitra Tetsy Isoraka. Tao anatin'izany ihany koa no nanolorany anireo teknisianina telo mirahalahy
hiara-iasa aminy mandritra ny fitondrany vonjamaika aloha an'ity ekipa pirenena malagasy ity na ny barean'ny Madagasikara. Ateo indray tompoko lasy tompoko vavy ny fampitambo avao tamin'ity maraina ity mametraka ny veloma mandrapiresaka ho amin'ny rampitso indray tsy mitsahatra manerana isika ho amin'ny ady amin'ity valanaretina coronavirus variant ity mitandrema fa tsy mamela mahazo veloma tompo. Rivotra variant tsy itsony ahoana Union sportive monastirienne izay anarany l'équipe Union sportive monastirienne avy any monastire tozony fa hoe monastire dia hafa monastère rairay ihany le ty zany fa ohatrany amin'ny fiteny arabo angamba le ray satria ohatra zao izy moa anaran'le banderay iny de somary ovaina i fotsiny ny hoe amin'izy rehefa miteny arabo de mitovitovy eo ihany tasy efa tadidiko le izy teny rapitso ny match faharoan'ny mpanao baskettsika amin'ny deuxième amin'ny match fahafiry anatin'ny ray andro le izy satria match zao izy match 5 le izy tsy le amin'ny folo takan'ny omaly iny fa loloa le izy amin'ny sivy na mitsaiko eny hojerentsika miaraka eo ihany ny alavany ny ora ho tenentsika mandrapiravan'ny rivotra kary zareo Rwandais no iona zareo mpampiatrano zany ny Patriots basketball avy ao Kigali la ny alavany lerlerony fandre Paul Kagame daholo izy reto Paul Kagame zay ny vahiny tao amin'ny fandaharan'ny France 24 omaly arivo ary Paul Kagame zay fatatsika fa tsy maintsy midrikina mihitsy izy tsy teny frantsay ary ny vahoaka Rwandais rehetrarehetra de tsisy miteny frantsay intsony ankehitriny na de teny frantsay aza nanabeaza ny vatamben'izy rehetrarehetra satria zanatany miteny frantsay tsy zanatany France izy raha tsy diso fa zanatany i Belgique za moa zany zao taorinan'le margindy tsy teny frantsay mihitsy italiana kely alohany ako ay ary i marge moa de nilaza fa ty anao duo trio miaraka amin'ny Shaina sy Dinaisy izy tsara le hevitra za hoe tena rehefa mieritreritra an'ireny le ohatran'ny hoe fifaninanana any andafy rehetra Margherita iny zao fa eritreretany hoe milatsaka anatin'iny fifaninanana vevo sy ny i Dinaisy ohatra ary am'le mbola à l'aveugle le mbola le fauteuil reny magnamba hatramin'ny fauteuil amin'ny producteur any amin'ny braony mitodika daholo satria tena zay mihitsy ny adihevitra moa zany ao anatin'ny resaka ohatra hoe jiadaly italianiny satria tena nanao hira italianina izy de aveo izy tapeo italianina zay no azavaiko tsara izy inona le chauviniste ary goty chauvin angamba le fa chauviniste ohatrany tsy miexiste chauvin ny atao hoe chauvin de nena ny tiako rehefa ana de milay io ola solona anankiray chauvin dia mpitendry gitara olona ray solona izy fa ity ndray misy anankiray resaka hafa mihitsy resaka manao misitona lakilosy ny mpamboly vary na ny Obetsy mitatatra na ny any loatra na ny any Marivoay izao ny zavatra teneniny zareo mba hampazotony mpamboly vary ozy izy maninona moa sosikevitra raha ny vary vokarinay no vidin'ny fanjakana amin'ny vidiny 3,000 zay hitako hoe mety le izy amin'ny vidiny 3,000 dia ohatrany hoe subventionné zany dia midio amin'ny vidiny mora kokoa noho izay rehefa mivarotra de rehefa aseho an'zareo ny kajy raha manafatra vary itsika de ny frean'ny sambo ny vidin'le vary ny famoahana anazy sy ny rehetrarehetra mbola lafolavitra noho ny eto atoerana no mamokatra sy ampiana de avidina amin'ny vidiny ambonimbony de amidy amin'ny vidiny mora zany hoe amiko aloha raha tena mandinika ilay zavatra atao zareo eto de resaka tena mety kokoa zany raha tena dinihana le izy resaka kajy mako ny tokony petrahan'le adihevitra alohany voalohany hoe hovidina ohatrinona le vary vokarin'ny tantsaha eto Madagasikara ka hatao mitovy daholo ve na ny any Marivoay na ny any loatra na ny aty Abetsy mitatatra na ny any amin'ny faritra hafa zay mpamoaka vary misy hoe le makiazafo any amin'ny Feniriva tsy nanana any vavatena any ohatra zany maro be ireo toerana zay mpamoaka vary eto Madagasikara eto de hoe horaisina mitovy daholo ve ray zay amidy amin'ny otrina izy satria raha ohatra ka moa subventionné na izy tsy maninona mihitsy satria isy vola ihany ampidiriny fanjakana ao anatin'le izy zany mba hanetsemana ny elanelany zay tokony hivarotana azy aty amin'ny mpanjifa amidy otrina le izy rehefa aveo satria na tiana na tsy tiana aloha tsy maintsy misy ireo vola zay ampiasaina ao anatin'izany ny fitaterana ohatra an'ireo vary ireo avy any amin'izay toerana misy azy ny fanangolana azy torohevitro kely hoe tokony misy tompona andraikitra amin'ny varotra sy ny resaka fanjifana eto amintsika de mikabary amin'ny télé somary manakely maso manangana tanana ohatran'izao de sady miteny hoe andorana ataontsika zay tsy anafarana vary teny ohatrazay
ry malagasy paraitandrasana ndorangato zay tsy anafarana mba jerentsika zay hevitra de miadevitra am'izay rehefa avy eo le izy manko rehefa tena dinihana mbola tsy tena nivoaka fantatry ny rehetrarehetra manao na statistika famokarana manaona ny lalana manaona fitorana ny vary avy any amin'ny resaka camion manaona ny vary any aloatra ina ny adevitra lasa misy politika ambadika rehetra aloatra eka zao ny fanangonana tsy ny sisy de maizavy ny lemaka de misy vita ve ny état de lieu momba ny vary iny efa maty rakoto vao iny lasa tany Moramanga tany reny ny anisany tokony mitondra le izy mety tsatsy nety ny zavatra natao tamin'ny fotoanany reny le comptoir ritsy sisa reny zany resaka zany de mila an'le hoe jereo tsara ty anaty masoko manakely maso kely de manangana tany oatra zao somary fototra ny ekibe de manao hoe dorangatao zay tsana farana vary misy faritra anankiray zay mahavita tena ara-tsakafo arabary eto Madagasikara eto ary tsy de misy miresaka firy loatra izy io rehefa resahana ny resaka vary aloatra sy marovay foana ny resahana fa ny faritra mena be tompoko de mahavita tena arabary satria tamin'ireny fotoana nisy krizina vary tsy navelany zareo hiakatra ty Antananarivo mihitsy ny variny fa de nitazominy tao aminy ary izy tsy napiditra vary avy ety ivelany mihitsy ka hoe amatinany tao amin'ny faritra mena be tao fa io faritra eo Mahabo Morondava sy ny Belohany Tsiribihina io Belohany fiteny fa tsy Belo tompoko Belohany Tsiribihina io de anisan'ny faritra mpamokatra daholo io ary io golfany io tsy azo lalaovan'ny vehivavy fa lehilahy ihany no mitondra azy de izany rehetrarehetra zany mahatonga ny hoe ataovy aloha ny kajikajy tsotsotra hoe mamokatra vary firy isika eto Madagasikara firy marina tena vokabary eto amitsika de firy lay vary vokariny olona firy ny rendement firy isaky ny hectare io rendement io aiza izany tokony hanao an'izay firy ny total ny vokabary eto Madagasikara eto firy no hoanitsika isan'andro io firy le ahondrana satria misy ahondrana ihany kio eto misy vary ahondrana eto le izy ozy raha le sosikevitra ataony zareo de zao izy zany tsy te mbola hiditra loatra any amin'izay le firy zay fa zay misy eto alaivo ka rehefa ohatra ka tsy mahampy antsika menakavy le misy eto de zay vao manafatra ny traikefa ambany indrindra tokony ananantsika de mamaly le firy aloha zany hoe izahana satria zao fa iza kosa moa tsika rangany tsy havitany inventaire ny vary vokatra eto Madagasikara inona ny azo tenenina nga hélicoptère angany tsisy 4x4 be amaramila le tena le ery amin'ny Carrefour ny Talatamaty reny alefaso mandeha manao inventaire ny vary vokatra le izy manko zao ny tena olana raisom-pitiavana indray tiry tompona andraikitra ny fanjakana ohatra ny faly rehefa mahafatra vary de mahazo mihinam-bary daholo ny olona fa tsy mbola nisy ezaka mihitsy hoe andoranga am'ty taonty aloha tsy anafatra mihitsy de subventionnena inona zavatra tsy subventionnena moa aloha raha ohatra tena ny amin'ny ny vahoaka lasantsy anisan'ny tena lesika eto amitsika eto ny resaka statistika satria nanatao aza ny fanisana ny olona hoe ory vahoaka firy tsika izao de mbola misy ihany reo tsy afapo ary tena tsy mahafapo tokoa le izy satria nisan'ny olona ihany no fantatra amin'io hoe firy ny isan'ny lehilahy firy ny isan'ny vehivavy firy ny isan'ny tanora firy ny isan'ny olona tokony hianatra fa raha mbola misy zavatra akoatran'izay hoe firy ny trano eto Madagasikara eto tsisy mahafantatra loatran'izany ange hoe firy ny tomobily eto Madagasikara eto ohatrany tsy de misy mahafantatra an'izay ange zany zavatra zany ilaina valiny daholo hoe mamokatra firy zay mihitsy ny olana mantsy satria tany amin'ny 20 taona mahery 30 taona lasa tany ilay agent technique mpanray ny chiffre rehetra ao amin'ny io iny izy tao direction any eau et forêt io tao amin'ny sampandraraha miahy ny rano sy ny ala tamin'izany fotoana zany etsenany sany itsy izaho mihitsy ozy papa honoré no mpandray ny chiffre rehetrarehetra eran'ny Madagasikara hoe firy ny zanakazo novolena tamin'ity fambolekazo natao ndray mitoraka ity de nalaina natambatambatra daholo izy rehetra eran'ny Madagasikara voavoly daholo tsy misy tany honenana eto tsy misy tany mbary tsy misy tanety tsy misy renirano tsy misy lalana voavoly hazo daholo ty Madagasikara ty rehefa natambatra ireo remarque reo ary indrisy ozy izy le nahatsikaiky voavoly hatrany anaty ranomasina any misy reboisement daholo midika izany fa leta remarque omena fotsiny ohatran'izao tsisy dikany tsy afaka hianteherana mihitsy ka hoe de mila arahana hoe firy zay le izy le taremarque fotsiny hoe meo aty ny taremarque ny reboisement nataonareo avy any mamorona daholo ireo tompona andraikitra isam-paritra any zany hoe ranamboly ray hectare izy de lazay ny fa 10 hectare no voleny zareo de rehefa natambatambatra ozy izy papa honoré izy mitahifa lasa korazana rehefa natambatambatra fa ireto rehetrarehetra hoe ireto ny voavoly hatrany anaty ranomasina any tsisy tany honenana eto tsisy arabe teto tsisy rano teto tsisy laka tsisy fary fa voavoly hazo daholo diso zany zavatra rehetrarehetra zany ary rehefa atao zany io zany tokony hoe misy ampandraraha anankiray miavaka mihitsy ny hoe andao ranga tena hanao statistika atsika hoe mamokatra firy taona isaky ny hectare ty varinao ty ary firy kilao ka hoanitsika io tsy de misy manana zany anjoanjo daholo eny firy kilao na itsika zao tsy mahafantatra firy kilao isan'olona ka io vary hoanitsika io isa taona na isan'andro ary malamy firy kilao ianao
raha notanina zao ny gasy tsy mahafantatra an'izany fatany fotsiny hoe zay nge mividy vary folo kapoaka isan'andro hoe na ray kapoaka isan'andro hoe fa tsy fantany hoe rehefa tena atao ny kajy zany mahalany firy-kilao ka ianao ny fianakavianareo io ao anatin'ny ray taona afaka atao rehefa teo nenay zao ray kapoaka sy tapany isan'andro ka izay rehetrarehetra zay hoa tokony fantatry ny any amin'ny statistika zany tokony misy ampandrarah de io zany manome hoe zao kilao le izy de tokony fantatra hoe firy kilao marina ary mivoka bary eto ka ampy atsika sa tsy ampy atsika de hoe ovidin'ny fanjakana amin'ny otrina ho ary otrina koa ny vola io koa na le vola io koa tsy mazavy le izy aloha ny hitako hoe mety a misy tompona andraikitra amina resaka ao instaty a de tompona andraikitry ny ministera ny varotra de tompona andraikitry ny ministera ny toe-karena miteny amin'ny tele izy a de manotokilana aloha de manakely maso kely a de manao tanana ohatrao de miteny hoe andao fatarina ka voka bary eto Madagasikara hoe firy aiza daholo misy firy taona hofatarina ny fahalalana an'izy io de tsy avy any amin'ny vary any amin'ny lanin'olona akory aloha fa ny vary any amin'ny lany hoan'ny olona indray a ny olona ohatra ny mihinana an'izay misy zay raha vao tsy tena misy ny vary a be de be ny any amin'ny ambavoatra mihina mangazy mihinana saonzy milanina izy raha ohatra izy ka antanina ao anatina fanadiadiana anatin'ireny instat reny de somary mandainga ny olona rehefa antanina hoe mahalany vary firy kilao ianao anatin'ny herinandro tena tsy mikajy izy fa izy ohatra ny tsy maintsy miteny somary ambonimbony kokoa firomono diso ny resaka fanadiadiana teteny karama tsy marina ny olona hoe ohatrina ny karama vola raisinao isam-bola akarikariny kely satria heveriny fa ohatrany hoe misy hena maso kely le izy am'izay lafon'izay zany a vary io fa ny zavatra tena tiako hiaviana ohatran'ity baskety ohatran'ity bariaty ohatran'ity margety itsika tokony anana fanetretera eo am-pitonenana hoe tena mbola mafy ny asa tokony ataontsika hiatrehana ny resaka momba ny vary tsy vahaolana hoentina mitehaka sy mitsangana sy mahafaly ny rehetrarehetra ny manafatra vary isaky sy mahatsiaro nefa Madagasikara milaza fa mamoaka bary rehefa tenena miova zany ny habitude alimentaire atsika fa somary tsy de mihinam-bary tsika ohatra ny voatsato zay miteny an'izay ny antony tsy miara miasa sy mifampitantana ny mpihinana sy ny mpivarotra sy ny tompona andraikitra sy ny zay tokony anao statistika sy zay tokony hiteny amin'ny olona de mitokilana alohany de manakely maso kely de manangana tany ohatran'izao na ny teknika mpambolem-bary aza mbola tsy tena mazava hoe atao ty volovary maro anaketsa valo andro hoe mamokatra firy taona lektara tokoa ka izy io de ny sasany ato miteny hoe rehefa tena nampiarina ty teknika ty de mamokatra eo amin'ny 4 taona lektara any aminay ary tonga hatrany amin'ny 15 taona lektara mihitsy izy ho aminareo io ary raha ohatra ka 15 taona lektara firy hektara ary nambolenareo tany de nanome firy ary le izy rehefa tena natao ny kajikajy olona ray 3-4-5 ihany ka iny mamboly an'le izy amin'io fa tsy ny mpamboly rehetrarehetra satria nge raha vao mitombo avy 2 eny na 3 eny fotsiny ny vokabary ankapobeny eto Madagasikara eto tsy lanitsika ny vary eto tena eto ane ka mbola misy amin'iny faritra Benjiny amin'iny faritra Vatolampiny ny faritra Mangatsika an'iny fandriana iny misy mbola mamokatra latsaky ny ray taona ny hektarany 800 kilao zao moa zany zao hoe nasiny tsy fampian'ny orany nisy avandrana mele zara raha mahazo 500 kilao zahay amin'io ray hektara io izy le mpamboly anankiray zay miravoravo tanana mihitsy zay zavatra zay tokony asiana fanomezana kajy statistika daholo misy teknika tsotra zay teknika moa zany fa fomba faneho-kevitra tsotra zany nen'le olona raha ohatra hoe zany ianao zany mamboly ataontsika hoe tsy amina hektara le izy atao hektara zany fa ampy ho an'ny hektara ny ampy ho an'ny mponina eo amin'ilay tanàna le io le volena io mandritry ny herintaona de miezaka ianao mba mampisy ambom-bava kelin'le izy ampisy ambom-bava kelin'le izy tena ratsiraka zany ratsiraka zany ka ezokina iny de tadatoana fa ny firenena rehetra zay mahavelona ny mponina ho aminy ka afaka manorana ny ambom-bava ho aminy no atao hoe firenena matanjaka amin'ny taona 2 zay zany fa atomboko ry zareo amin'ny faritra le izy hoe raha ohatra kilao ampy an'ity de atao mitombo kely le izy mba ho ary amin'le faritra anankiray de raha samy manao an'izay daholo de ampy ho an'ny firenena ray manontolo le eo lasa manana ambom-bava ary tsika ka io vary io na ho resantsika eto isan'andro raha tsy olana satria ny olona rehetra de miaina amin'ny vary foana mihinam-bary ny olona ary mamboly vary ny olona ary zany tanimbary zany amin'ny gasy tena manoatra noho ny tanin-drazana satria namidiny mihitsy nge ny tanimbary ny andefasana an'le zanany mianatra any an-dafy tanimbary zany zavatra masina zany amin'ny gasy fa tsy mba hoe tanimbolena fotsiny na de hoe ny tany aza fotaka tany raha ny tanimbary ny omby hena fa ny ona rona de aleo miverina kely amin'ny baskety satria ny commentaire samihafa tsy hitovy amin'ny baolina kitra sy margerita mihitsy satria ny baskety be pakafy be fa efa mba hafahafa ny fomba fijery azy tsy ombona ko hevitra no miteny hoe mandany vola fotsiny anganakany sa hitsangatsangana zany loha ohatra n'le commentaire nampondra mazatra zany any mandray anjara foana satria ny taranja-panatanjahantena anankiray aloha de fanatanjahantena faharoa fialam-boly izy rehefa mijery
mahafinaritra nge mijery le basket le hoe centre 66 nga moedy hoe mahakamo be fa saingy hoe ekipatsika le resy zany sady mba fampitahana ihany koa raha ohatra ka resaka basket ka hoe andeha ho foanana le taranja eto am'le firenena satria foy isika de tokony tsisy anambady mihitsy koa ny gasy zany zay azonareo tsara fa tena tokony tonga de miasa tena daholo ny akoatran'izay moa zany a ny GNBC no champion eto amitsika de miverina makaty amin'ny championnat eto toerana am'izay manahoana ny compétition mitovy mikitra ny fanontaniana manahoana ny club sy ny oetimanana azy mitovy mikitra ny fanontaniana manahoana ny sélectionneur ka rehefa samy meme ihany andao tonga de sélectionneur anankiray ihany de misélectionné olona 100 izy lava mahay ny fanatanjahantena kapobeny mahay miteny frantsay kely mahay miteny anglisy kely ary tena mahay miresaka de rehefa mandeha reo de alefa roplanina spécial anankiray de ao reo no manao foot manao basket manao natation équipe ray ihany fa za moa zany aloha efa mampimezy anazy raha mandinika tsotsotra kely fotsiny raha misy fanatanjahantena mbola anisany mandeha eto amin'ny tanàna basket de basket sy rugby reo ihany zany ny compétition basket mahafinaritra satria za moa manana zanaka manao an'le izy de mandeha manaraka foana de mahafantatra fa raha ny compétition basket mbola mahafinaritra eto amin'ny tanàna mbola mandeha tsara fa sady mety avy any amerikana anio isaky ny 10 minitra fa raha kely misy baolina maty foana ny baolina foty tsisy maty mihitsy ny olana tokony mba mandeha mivoaka foana 90 minutes avy raisy zéro manao match any ivelany ahitantsika ny fahaizan'ny olona sy ny fivoaran'ny olona de mivoatra koa tsika raha vao te hivoatra tsika amin'ny fanatanjahantena rehetrarehetra mila mivoaka aloha mila mivoaka fa raha samy mety any koa ngeny manao fanatanjahantena lasa eny iza ponitra ete la zaka panafody eo zany ianao ka hoaza mihetsika ianao avy eo ianao miarahaba ny mame voninahitra miarabantsika rehetra ny raha miresaka le hoe fanatanjahantena basket resy tsy mampanina mihitsy le faharesenao maly satria foana ny fivoahana mba ny any ivelany dia afaka mandroso be kokoa raha mihoatra amintsika efa hatrany amin'ny andro nikidona maraina nefa niteny ary mbola naveriko teto amin'ity fandaharana rivotra ity hoe tena isika hoa raha mbola ohatran'io ny halavana ka hifaninana amin'ny olona lava foana de aleo manao compétition manokana mihitsy hoe atokana ho an'ny olona fohy toy mako am'izay hoe ka ihany zao 1m80 ihany nge 1m60 efa mavony eny izy mahay izy raha ohatra ka misy lava ihany miaraka ho amin'io fa raha ny akabeaza ny mpilalao hoe fohy daholo tsy ho tafa loatra kosa aloha tsy zany tsy tena hoe mibokevitra amin'ny fransisy loatra hoe lavana fohy loatra le tsy any loatra le izy fa ny fahaizana sy ny takefa sy ny manodididina 2 mètres daholo le bande satria ny mofo ianao Ranane fohy lasa aloha anapodrano sady anao maromaro misy raina fohy misy raina roa fohy foana ka misy raina roa fohy foana telo ao anatiny fa tsy izy rehetrarehetra koa no fohy 1m57 izy zao aloha ny fohy de misy foana ka zao aloha ny resaka tiako itony raha nazy miverina makaty Madagasikara ny fandraisan'ny GNBC amin'io championnat Afrique io de alefa nyteny Canal Plus le izy de rehefa aveo tsika mijery sady ny sary efa mahafinaritra le roa nefa mba lava ihany dia ny vocation ma basket sport collectif azy eto Madagasikara koa no tsonjovina satria taorianan'ireny kanina reny nge ka betsaka mibandy teny hoe andehanao foty ahy zay aloha zavatra mila jerena koa de reonao raha moa teo ny resahako tam'le nivantana tamin'ny maly hoe raha ny fanatanjahantena an-tsekoly miaraka amin'ny compétition ny sport scolaire miaraka amin'ny fotodrafitrasa eny amin'ny sekoly anisany tokony ho jerena koa zay ankoatra ny fananganana kianja tokony asina basket drafitrasa koa rehefa misy fotodrafitrasa raha ohatra zany ka manao basket any amin'ny championnat de club io de mandray anjara koa tsika amin'ny afro basket men sy ny afro basket women dia miakatra kokoa ny vocation an'ny ankizy anao basket na any an-tsekoly ary de rehefa aveo anjaran'ny prof de gym sy ny fotodrafitrasa am'izay manao an'izy hoe eo ara fa misy tokoa le izy jerenareo nge ny handball le de jerenareo nge ny natation de jerenareo nge ny sport hafa hoe atao théorie de misy manao théorie tokony misy manao théorie momba ny golf zany any am-pianarana ka sport io koa de zay ny ana ny itondrako azy miverina makaty kokoa ilana ny fanaovantsika compétition internationale foana na lava na fohy na ho kanakana na ho tataka
mandeha ihany aloha satria rehefa ratro zay raha mandeha iny détection mety anany ekipa pirenenana ray metatra sy roapolo ngetsika jereo ny ekipa nationale ny Chine na amin'ny resaka natation, amin'ny resaka basket, amin'ny resaka foot, jereo ny ekipa pirenen'ny coréenne amina sport zay eritreretina fa ny lava ihany no manjaka. Japon nanao Corée nanao demi-finale na coupe du monde. Ny but manko ny tanjona amin'ny basket mantsy ilay ampidirana baolina ka kotina hoe maty de ambony. Fa ny amin'ny foot eny ambany le ampidirana baolina. Ny rugby ambany zany hoe ny olona fonentanetana zany mety am'ireny zavatra iry ampidirana baolina ambony zay fanana zay mahambony ny tena zany ka mba halava satria ile bandina matsika iny hoteniko hoe na hoe ratina tsy tadidinareo izy fa rehefa ho azo avaiko rehefa aveo ay ve ile bandina atao ratiny ny zana izy mivady fohy izy mivady fohy fa ny zanakay izy le ria tena milangalanga any ambony any be daholo any ny tsotra ihany izy sady mpampianatra fatatena ihany raha teo koa tsotra ihany raha ohatra ka te hanalava zaza ianao asio barre d'étirement ao an-trano. Iny antsoina hoe barre d'étirement. Efa apetaka eo amin'ny varavarana eo le izy amin'ny varavarana io dia fantsihina eo efa amidy mihitsy io zavatra io dia fantsihina eo ary vita amin'ny vy izy io afaka manamboatra isika mihazo le bebe de mbola kely io zazy io de mitsambikina eo de manao bara fixe eo manao bara eo izy de nefa rany melava hoazy satria stomina miakatra amin'izy mbola kely fa rehefa lehibe tsy mety tsony zavatra ina moa tsy natao taminay fa tsy nandeha daholo izy iny tsy de tena mila misintona fa mikirazorazo kirazorazo iny izy de iny barre d'étirement zany stomina pompier am'zany fa tsy ny tanana ny barre fixe amidy izy iny amidy izy iny tsy de lafo ohatrany aluminium izy raha le amidy le vita vazaha 135 000 francs de fatsihina amin'ny tolana mihitsy le izy fa raha ohatra ka manamboatra vita gasy ianao tsy olana zany ataovy amin'ny hazo le izy raha mahita moa boîte rose tsaratsara kokoa zany satria iny mba mafy am'le tsy mola matsy zany de zao hoe ny compétition eto amitsika zany hoe ny fifanana interne atsika tsy ampy aloha na de misy manao raha tsy ampy eo ihany koa ny olona to de mifantoka kokoa fa izany nge mahatonga hoe tsara foana manao fifanana any ivelany mihitsy tao anaty fanatanjahantena nanao foty nanao basket tany amin'ny faritra zay fatatsika fa avoriany tany tsisy na resy tany fa vao tonga ao tamatavy tsisy dikany misy ka nivoana iny tena ambany tena tsy afaka mihitsy zay tonga namteny na lahelo fa piba. Apprêtez-vous à vivre des émotions intenses avec Blue Line TV. Cinéma, sport, dessins animés, séries, grands reportages. Tout ça sur les plus grandes chaînes. TF1, TFX, Nina Novelas, Passion TV, France 24, France 2, Cartoon Network, Bein Sport et beaucoup d'autres encore. Offre promo, le bouquet magique jusqu'à 40 chaînes est à 30 000 arrières et le bouquet ultime est à seulement 50 000 arrières pour 70 chaînes. Blue Line TV, le rendez-vous de toutes les émotions. Retrouvez-nous dans les Blue Line Store ou sur www.blueline.mg. Lany gasy tsy maintsy hivoaka zany sady weekend tsy afake mihiboka sy voatery mivoaka ianao ny gaz no manatona anao na de farany herinandro anaty fiboahana azy miaraka amin'ny Vitogaz Express aterina any hatrany ny gaz efa feno n'aiza misy anao eto Antananarivo alefaso ny commandinao ao amin'ny 034 45 232 42 034 45 232 42 na midira ao amin'ny M-Bike livraison express.mg azadinao manaty izahay na de farany herinandro anaty fiboahana azy 3 ariary fotsiny livraison Vitogaz Express Tulchin Vitogaz Madagascar. Ao amin'ny Aigle d'Or até os téléphone collection gaz et stylet vaovao be noforonin'ilay styliste malagasy Ingrid modely azo anaovana amin'ny fotoana rehetra na maraina na atoandro na hariva natao andro rehetra efa hitanao eny magasin Aigle d'Or mahazatra raha te ho stylet ianao jifa hodiany zao ary les collections gaz et stylet an'i Ingrid ary ao tsy tapaka ihany koa ny page Facebook sy Instagram Aigle d'Or Madagascar Aigle d'Or gaz et stylet Aigle d'Or Love me tenders, love me true. Nofona koa malefaka be ny andasina. Tsiro tena miavaka no lovaina tamin'ny Colonel Sanders. Milay be amin'ilay tena mampiavaka ny KFC. Ay, tena amilay angale Tenders. Misokatra ho anao ny KFC manomboka ny alatsinainy hatramin'ny zoma amin'ny 1:10 hatramin'ny 7:00 ka any amin'ny KFC Akourdigy Satana Waterfront no andeha ary ao tsy tapaka ny page Facebook KFC ahafantaranao ny vaovao rehetra.
na 7 na 10 na 5 no mivorivory rehefa misy mitondra corona dia mety mamindra foana. Iza ianao olo-pirenena no afaka manakana voalohany ny tsy partany valanaretina COVID-19. Odio, misy rivotra. Mifoka sigara rakoto mamonjy. Ranan'olona ny diran'ny rivotra. Iverenana kely koa ny resaka hoe fivoarana ara-batana sy fivoarana ara-teknika sy ny encadrement satria araky ny resaka hatrany am-boalohany nanomboka tany amin'ny afro basketman dia efa nainao zany tsika ao anatina resaka compétition. Mahafinaritra ny mijery compétition internationale fa ny discipline anankiray alohan'ny maha compétition internationale azy aloha dia compétition nationale izy aloha. Ary alohan'ny maha compétition nationale azy dia tokony compétition régionale izy. Amin'izay lafin'izay ihany koa dia tokony ho fantatritsika fa ny basket no manana fotodrafitrasa anisan'ny betsaka izay azo iainana, azo iorinana, azo iranana raha hita Madagasikara. Mora atao, afaka atao, tsy te andaniana amiko zany infrastructure na be. tsy ahazo hoe coupe mihitsy ary isika anatin'ny compétition internationale africaine rehefa lasa any ankoatrany moa dia tsy manera mondial ary atao foana ny fandraisana anjara. L'essentiel c'est de participer ny Coubertin, tsy voatery hoe dia izay ny entina iononana fa ny apiteraka vocation eto toerana amin'ny ankizy andehanao an'ilay fanatanjahantena satria eritreritry ny mahay manao pain perdu kokoa ny ankizy milalao baskety. Ny ankizy anankiray manao compétition na natation ary tia manao randonnée miaraka amin'ny ray aman-dreniny zay fanatanjahantena tsy andoavam-bola mihitsy fa juste mitondra mofogasy manonaka kely dia mahafinaritra rehefa any tokantranony rehefa manambady. Azonareo le nuance tiako apetraka. Le zavatra tianao apetraka ao anatin'le izy dia izao ny fitondrana amin'ny abo ny zavatra anankiray dia ahafantarana fa ao anatin'ny olombelona anankiray sy ao anatin'ny firenena anankiray dia misy karazan-javatra maro samihafa mitambatra ahafahany lavorary ho lavorary. Fa tsy hoe isika zao hoe nanao kanina dia rehefa avy eo dia heveritsika fa échec be mihitsy le hoe tsy lasa kanina. Échec le izy sur bozaka any fa misy lesona be dia be tokony raisitsika ao anatin'le izy ary ny hoavy no mety hanambara fa mba hambinina ihany isika amin'ny mety hotohiny. Faharoa, nisy ekipa atao hoe Cosmos ny Sympa taizany ty zany ekipa zany. Nisy ekipa atao hoe Cosmos ny Sympa na Varadrova tany Ambatondrazaka, nisy endry Don, nisy endry Saône, nisy endry Daniel, nisy endry bandiny Laboratoire. Fa zany bandy zany rehefa manao basket dia izy ny surnom Harlem Globetrotters. Ny antony io Ambatondrazaka ray vohatra io rehefa manao ny Cosmos dia tsy miraharaha izay score mety ho azo ny Cosmos fa tonga mameno ny kianja amin'ny masera mijery baskety. Ny antony manao spectacle le roa manao baskety. Dia indraindray izy mandresy indraindray izy miresy indraindray izy tsy mahazo champion Ambatondrazaka mihitsy na efa manao finale raha ny antony finale tokony andresy zao ry Cosmos fa mbola manao spectacle izy. Mahafinaritra ange zany. Rehefa mijery le basket malitsika manao le rony amin'le rehefa jerenany individuel leo mpitondrana baolina zany ohatran'ny fijerentsika ny izy ty bandy tena mahay tsy ao anatin'ity izy le manga mba teny bandy basket anankiray tsy tadidiko izy za mbola mieritreritra PSG gasika rina take dia mbola misy ray koa iza koa no anatin'izay nanao fa Star Van izy tsy mahay ao alefa indray raha zao sy izy le bandy tenen'izay Dage aloha dia ray malaza ohatran'ny Dage tata gaga anankiroa zay ny anarany vava zaza tata extrait azy iny aka antsy dia ohatran'ny hoe zay misy zany sao izy taloha dia nisy ny atao hoe basket pokotany raha tany amin'ny faritra loatra aloha zany resako tany Ambatondrazaka satria tany ny akoko satria tany ny lehibe zany dia eo amin'ny kianjana Antsatanteraka no anaovana ny basket tamin'izany. Teo koa nahitako nitarika fohy manao baskety dia mivanitika fotsiny tamin'izany kianja lycée kianja lycée Antsatanteraka ny zany amin'ny CEG zany CEG kokoa moa zany satria CEG leo Antsatanteraka dia nisy basket pokotany tamin'izany ary anisan'ny mpifaninana natanjaka dia ny fokotanina Mangarivotra sy ny fokotaniny Antanifotsy ary dia nisany tena hoe tamin'ny voalohany ka izy sport scolaire zany hoe isika ny sekoly ny faninana dia avela natao fokotany satria nangotraka be zany izy
reo ny tena favorita am'zany ary raha tsarotsika fa efa solotenan'ny Madagasikara zay tovolahy anankiray tiana zay lasa maraigna izy am'izao fotoana zao raha tiana dia mpanao basket tao anatin'ny ekipan'ny tany fotsy tam'zany efa ekipa nasionaly izy teto de aveo izy nandeha deba zay le izy deba tabe deba le izy tabe tsy haiko deba de izy zany lasa ny fototra kokoa tany amin'ny basket noho ny tatyarina zany nanao tamin'ny sebam izy nanao tamin'ny ascut izy aveo izy zany ohatry ny efa lehibe izy zany de nandeha izy aveo za zany fa hoe misy fivoarana be mihitsy zany le izy ao anatin'le izy cosmos ny sympa de eo zany le hoe lay fifananana anatiny no hitako tsy ampy raha ny eto amitsika raha ny resaka trakefa sy notra zany satria eo ny pétition eo ny tu le ara anankiray Batonga Zaka zay ny tena fantatra aloha spectacularisation tena manao tena mahay sady manao solo manao compétition bon mety au détriment résultat ozy le fiteny zany fa araka le resaka nataontsika teo ny basket no anisan'ny mahatotosa compétition tsara indrindra amiko ny basket no efa nahavita afro basket men na afro basket women efa nahavita compétition tena pétanque koa moa zany efa ampidiriko ao anatin'izay raha ohatra hoe réussite na hoe fahasoavana azo sy hafaliana azo tamina resaka compétition mitranga eo zany ny ametrahako resaka hoe ny mpanao compétition ny mpanao fanatanjahantena ary ny mpampiseho sara any amin'ny Canal Plus manao compétition internationale any Afrika tehaka tompoko salut misaotra de misy koa ane ny zavatra image na sary tahaka an'izao e tantara zavatra anekdotika anankiray nanao match na foty teo Mahamasina ny artista ny aona tamin'ny mpanao gazety efa tamin'ny 10 taona lasa angam'izany de nanao tao za ohatra za moa voan'izay fa tsy olana satria za maka PC de nandeha ny match inona moa ny anaovako baolina eo zako tia foty za manao fanatanjahantena zako tia compétition ary mahafinaritra manao spectacle satria ohatran'ny spectacle le foty teo fa nisy olona roa na telo tamin'ny fomba matotra mihitsy ny teny any noho efa nivoaka avy nanao an'le baolina hoe tsy mahay raha goty miakatra terrain tsy mahay mihitsy de hoy amantsar'le roa hoe matiantoka elamy teny an'izany ny antony tena be dibe zavatra haiko tsy hainy lahy any fa mba mitenena zavatra hainy lahy rehetrarehetra ao teneniko haiko le izy satria le voambolana zay na reconsémation ao anatin'le foty zako nge manao fanatanjahantena ao anatin'le izy de rehefa aveo ny olona nahita anako niakatra terrain be dibe ny ankizy miteny hoe zay rangahy nao foty fa tena ohatrany mahafinaritra le izy une vocation any ankizy sy ny tanoriny aka ohatra anankiray ifaneva sy Asmina taiza hoy ianareo no nifakahita de nifankaty de nivady tany amin'ny sport scolaire tany sport scolaire netindreo nora tam'izany mandeha manao sport scolaire hoe any Tuléar sport scolaire miaraka nakany nifankahita ary na tonga ny faneva ho lasa faneva iny avy any amin'ny sport scolaire izy avy any amin'ny scolaire sport scolaire de aveo club de aveo ohatra kanefa ny isika amin'ny raisam-pirenena kely atsika mbola kely tsy tay anteneniko na kokitay fa tsika mbola kely zany hoe mbola nefa tsika rehefa nisy amady tany amin'ny kafy zao tsika mety mba hisy teny any amin'ny international ny judo zao tsika manao compétition matetika ny kanina tsika efa iny efa tian'ny olona iny de eo amin'ny ilombian-doha am'izay tsika zany zao raha ny tena marina kanefa tsika mbola tokony hanana le fanetretena ka momba ny basket de tokony miteny amin'ny tele tsika ny tompona ndraikitra zany de manatokirana loha kely de manakely maso de manankana tanana dina tenena ndaorangadra de eo zany le hoe tsy ny mihinam-bary no mampahay fanatanjahantena ka eo koa matsala izy le misy toe-tsaitsika koa le tia manabatibaty kely tia mitakitaky kely tonga de hoe rehefa tsy mifanaraka amin'ny eritseritra le izy tonga de hoe zay teny lazay zay teny lazay raha ny tena marina tsika tsy miteny sy misolo-tena an'izan'izy akory fa tena misy akabeazan'olona eto Madagasikara tokony miala am'izay fomba fanoanana sy firesahan'izay nefa tena mbola betsaka jereo ange commentaire momba ny resaka Ligue des Champions de jereo ny commentaire momba Margherita jereo ny commentaire ary Facebook fotsiny ataoko référence de moa ave nareo reo mieritreritra fa raha le mokondoso toe-tsaina hoentinareo manao ny commentaire sy adevitra io le ampandroso ny resaka hoe esprit de compétition eto amitsika sy ny resaka esprit de fanoanana eto amitsika sy ny fahaizana miampitraikefa ary entraînement amina zavatra rehetra misy compétition eto amitsika ampondra lahy raha zao sy tsy mahay lahy azonareo tsy mahay lahy manginy lahy raha zao sy nge mahay golle le tiako tenenao anatin'le izy zany de zao misy karazana fiteny
eto amintsika mampidina moral ny olona manam-piniavana rehefa elany ela ao a misy publication lavabe momba ny marge avoakan'le bandy ao manazava mihitsy hoe misy toetra malagasy ao anatin'ny fidirana fifaninanana tsy mitovy amin'ny toetra nananan'ny olona mihitsy. Za zao mpanao fety any an-tranon'olona de ankizy kely no mijery fa tena lazaiko anareo mihitsy fa samy hafa mihitsy ny fihetsiky ny ankizy nampianarina tamina sekoly misy motivation amina resaka jeu tsy voatery ny resaka arena sy fananana le sekoly io. Misy sekoly samy fanabeazana fototra fanjakana zao fa rehefa miresaka am'le mpampianatra ianao tonga de mazava be aminao ny fihetsiky le ankizy rehefa manao fifaninanana ianao tonga de samy miazakazaka dôly tonga de samy mandray tonga de lasa lefa hoe maresy hoe fa misy ianao miantso mila ankizy anankiroa kely mba hifaninana anao an'ity kakazo ataingitainginy ity eoka mbola mifampijery nefa ny structure mitovy zay ny anaovako azy hoe samy sekoly mpanjakana fanabeazana fototra le taona koa mitovy taona eo mivaly folo mitovy foana le taona rehefa manao le fety la bandy laisany balita zany de mitovy ihany zany le salataona izy fa le eo amin'ilay développement personnel an'ilay samy eto Antananarivo io de nanao fampisehoana ny momonte compagnie tamina sekoly anankiray sekoly mpanjakana fa mba anaovana fety ho an'le ankizy zany de rehefa hitan'iny le ary rehefa aveo ndray koa mbola manao seho ndray anatina sekoly privé de sekoly samy privé tena hitanao mihitsy kosa aloha ampahatsonana ny tenenako hoe ny esprit de compétition sy ny atao hoe émulation mampiasa teny français be zany tandroany ny atao hoe émulation amina resaka afampivoatra ny tena nefa zavatra tsy ao anatin'le essentiel hafa mihitsy rehefa ampanaovina fanatanjahantena le ankizy hafa mihitsy rehefa ampanaovina an'le hoe le ankizy ampanaovina an'le lalao aloha zany le développement personnel le ankizy any an-tsekoly mihitsy zany de iny zany anisan'ny tena zay moa zany le tenako foana hoe sika zany tia manome tsiny tsy amin'ny ankapobeny tsy de tena samy miassume loatra ano zany mandray assume zany mena miassume mandray ny andraikitra hoe diso aho de manaiky hafa diso fa tsy maintsy manililika any amin'ny hafa foana ka eo zany le olana za tsy niteny zany teny raha goatra zao niteny Nicolas Dupy l'espèce ny radanoara ny cristallisation any andraikitra ny miassume le teny an'laza satria rehefa mitazana ny olona nga izy teny hoe lay bozaka nohanina tamin'ny entraînement assume ny responsabilité anao rehefa diso ianao za zany hoe tokony toetsiana inarantsika mihitsy rehefa diso de aza ilika any amin'ny hafa satria manko le izy koa ndraindray mieritreritra hoe rehefa ailika any amin'ny hafa le izy de dikan'izay madio ianao de lasa diamant be zany eo anatrehan'ny olona tokony assume anao fa isika zao mampita ohatra hoe Madagasikara sy firenena hafa mampitatsika amin'ny ankapobeny fa rehefa ny olombelona zao tontolo zao ray manontolo ny ataonao an'izay ndray koa de afaka mifanavaka ndray koa hoe misy samy hafa ny tena ohatra eo anatin'ny tontolon'ny asa Amerika tontolon'ny asa frantsay misy ny atao hoe culture entrepreneuriale américaine de misy ny atao hoe culture entrepreneuriale frantsay ao anatin'ny mazana tany atsika taloha zay tsy irairaina foana satria ny adalantsika raha ohatra ka ny ratsy tany amin'ny mpanjanaka ny raisitsika nen'ny amerikanina mivoaka ny varavarana io anao de ny karaha mampiasa rehetra affiché alohan'ny voanao any ivelany any ka na olona tsy ny rehetrarehetra zay fa ny tena karazana orinasa amerikanina amin'ny style entrepreneuriale ny zareo affiché ka na iny hitan'ny mpitsidika misy moa tsisy mpitsidika fa izy mpiasa ihany no ao fantatra ny karama tsiray ao anatin'le izy ny fomba fitenin'ny amerikanina ny karamany amin'ny ankapobeny isa-taona ny azy ny tenenina ohatra hoe ianao zany miasa ato de ny karamanao isa-taona atao hoe $10,000 zay ny azo taona ny azy ny tenenina de ao anatin'ny fomba fananganana orinasa ny azy misy associé kokoa tsy tena misy hoe flotale général na orinasa na télé any tsy na radio zay zavatra zay hita any anatin'ny fanatanjahantena le resantsika eo io no mahatonga ny hoe indreto avy ny staffny Eric Rabesandratana Eric Rabesandratana no mpanazatra izy ihany koa angamba ny atao hoe sélectionneur inona de mitodika ato aminareo anio alina no avoakany Didier Deschamps ny anaran'ireo rehetra sélectionné amin'ny équipe frantsay nen'ny gasy mbola hita eo Eric Rabesandratana no entraîneur sélectionneur zany ny coach adjoint Fabiano José Costa fantatro portugais ancien coach ny Juventus sy ny Lazio de Rome taloha tsy haiko na coach tena entraîneur izy tamin'izany fa iny tsy tadidiko fa i Frédéric Roux no fantatro aloha irery
préparateur physique José dos Santos, titulaire na diplôme en préparation athlétique. Ny coach ny gardien de but, zany hoe anazatra ny ry Mathiasy sy ry iza moa ty manao pub etsy 67 ty iza moa iza Adrien Melvin ny gardien de but en Lyon sy Bordeaux izy zao asa ny zavatra atao, ny vola mandeha ambadika iny, ny zava-mitranga mamadika pejy momba fanatanjahantena efa milainga reto tsika manao compétition any Afrika amin'ny basket io efa milainga reto isika io misy Margherita mandresy ao anatin'ny fifaninana-kira any France io satria ny olona atao hoe francophone sy mpijery ny atao hoe kanalantsika io sy ny mpijery fifaninana tahaka an'ireny de mahita fa tsara anisan'ny tsara amin'ny fifaninana-kira sy feo ary za aloha manaiky an'izay mivevoasy satria za nahita taloha hoe Staraky, nahita Nouvelle Star zay mahakamandra indray ny mpihira ao anatin'ny Incroyable Talent koa ary hitako hoe ny mpihira tsy tokony hiditra anatin'ny Incroyable Talent raha anatina fifaninana de tsara voatra ty concours ty ary io le atao hoe fourné ny Larissa dika fourné le vague be zany hoe tafiditra daholo Incroyable Talent zany raha misy talenta be any aminao de mandeha ao de tam'le tamin'ny 2020 zao mbola mpihira indray nandresy tam'le izy zay tsy ombona krivitra velivelo mihitsy satria ny atao hoe Incroyable Talent dia zavatra tsy ho vitanao rehefa tsy ao aminao le talenta na hitravo fa zato farivo rena zay fa raha ohatra hira tena sérieux teneniko za zao vomanga amin'ny feoko sonjo fa raha trava eko feoko io tovy ny Lilo io farany HTD maintenant kandrabe io de azo atao no tonga eo amin'ny Incroyable travail raha resaka feo hira hevitro zay fa ny atao hoe Incroyable Talent dressé ny saka anankidimy de mahay manao ping-pong fa mandrapahafatinao renao mahatsapa fa tsy ahavita an'izay mihitsy na ho atoron'le olona raha ny fomba fanaovana azy Incroyable Talent zay amiko satria nahoana misy le hoe incroyable inona dikany incroyable mais vrai tsy mampino inona ny atao hoe talent zavatra nomen'Andriamanitra anao izy aloha de nampinao asa ao anatiny ary nanaranaka kely izy io zany hoe ny talent matetika dia teraka avy amin'ny genetika aloha izy misy kely de miampy asa am'izay izy rehefa fa ny talent misy maranitra be le izy de ndray misy ngeda be izy de arakaraky le pointure manko iny de arakaraky le safidy mahazo za zao mahita hoe mahazo ty zao ohatra hoe tonga de miteny makadoka be i Margherita zao mihira izy malagasy izy sady italiana de jereo fa na ny coachany ary Florent Panini tonga de milamina be na ny fanle tsy ny teny mahazo izay mahazo eny fa le fantany sakafo le izy zay ny staff ny Eric Rabesandratana omenantsika za mahita hoe efa manana démarche hafa Rabesandratana efa manana démarche de communication hafa izy efa manana démarche de recrutement hafa izy ho ana zay karazana chroniqueur na baolina kitra efa manomboka faly amin'ny Eric Rabesandratana zay fa Nicolas Dupuis mijanona ho namako any zany mbola mpanao dokam-barotra any Nicolas Dupuis raha ohatra ka misy lancement na tarte crème de zay le resaka Larissa ohatra nsaky teny zavatra zay teo zay no le saika nyteneniko teo zay efa voateniko aiza za zany manana mbolo tenenina raha ohatra nareo mba ny tena mahafinaritra sy mampime indrindra zany ohatra ny afatra le fanamana ato manao fanatanjahantena ny sekoly anankiray ao anatin'ny fandaram-pianarana fa na baolina ray raha tsy ananany tokony mangataka any amin'ny maire Andorany fotsy izy président ny ligue na Nalamanga io baolina na baolina Inde na basket na foot na volley tsy ananany tokotany ary tsy ananany inona le matière ao anatin'ny fianarantsika amin'ny programme de théorie fotsiny satria tsy afaka atao ino moa izy teo le mandeha any Mahamasina rehefa tsy misy ahoana kosa raha mbola tokony misy patinage artistique igny zany matière any ampianarany de miandrina nosy vaingana de mba eo mipatiny artistique omeko anareo ny coup de cœur sy ny alaheloko maly nandalo terekady fotsy anjeren'le tranomay ataoko diale mihitsy no nijeren'le izy mampalahelo namana daholo le manana tranomay namana akaiky daholo
mpanakantony indray dia ny anankiray mpanao sakafo. Dia ny zavatra mampalahelo anatin'ilay izy aloha zany aloha ny mahay, ny fananana aloha mahay. Dia za te hiresaka fomba fijery tahaka an'izao. Mitongilana dia miteny amin'ny télé dia manan-kely maso kely dia manao tanana ohatr'izao hoe andao atao ny inventaire ny trano eto Antananarivo manana architecture mendrika ny Arovana. Ao tsara zay averina tongilako atao amin'ny ilany iray. Andao atao sa efa mety efa atao le izy, fantatro ka rehefa atao le izy dia mba manamafy ezao ihany ny manao ny état des lieux momba ny trano manana fotodrafitrasana architecture na ny endrika ka tokony ho arovana. Misy manko ny adevitra mipetraka tamin'ny 2 taona lasa angamba zay rivotra ty ozy le olona ka tsy architecture ohatra ny le io nge ny architecture gasy je m'en fous. Tsy any blème tsy any fa misy trano jerena eto Antananarivo rehefa jerena ny brique nanaovana azy, ny hazo nanaovana azy, ny singana barikana divay. Hainao zao barikana divay, barika hazona divay no tetehana nanaovana ny lavarangana nentim-paharazana be eto Antananarivo le manjary ohatra misy sakabankaly reny. Zay misy endrika ka ny tena mampalelo any jeren'le trano teo Kadifotsy satria io trano io anisany itodiako foana isaky ny mandalo hoe manana endrika fahiny. Mandaloveny raha manam-potoana Anjanahary ianao mipetraka dia mba manala lalana kely mijery zay zavatra zay mantsy mety ho sarotsara la resy hafa. Mandaloveny raha manam-potoana rehefa avy eo malahelo ianao mahita an'ilay izy may tsetsitra ianao mahita ny olona nipetraka tao fa anisan'ny zavatra tokony eritreretina ny hoavo hoe inona ny atao. Rehefa vita ny tanàna Antananarivo ny inventaire momba ny trano manana architecture tokony ho arovana zany hoe ireny mba tsy tenenako hoe tokony hipetraka ho patrimoine architectural national ho arovana. Raha miakatra nareo avy etỳ afara vohitra Ambondrona dia manaraka n'iny pavé iny le miakatra ny Ravalo iny ve ozy ny olona mijery efa misy trano 7 amin'iny zay tokony ho ampiana hiaro azy sy hanamboatra azy le olona fa raha veleo rotkrubozorododota. Rehefa mandeha nareo miainga avy eny amin'ny SK iny dia mandeha amin'ilay lalana isan'ilay trano mahita eo mandrapatonga aty Ambato mitsangana mijere amin'ny sisin'ny trano sisin-dalana fa mahita trano ianareo zay hitanareo hoe ny mpandova angamba tsy mahakarakara mihitsy kanefa tsara reto trano reto mbola voamoron-dalana zay hitantsika izay. Fa raha miditra eo Kadifotsy be felan-tanana nareo amin'ny elakela trano dia miditra dia midina any mahita nareo fa misy trano misy architecture faran'izay tsara tady ho bobongolo solosy ho potika. Inona ny tokony ataon'ny tompon'andraikitra zany raha tsy anipiteny amin'ny tanàna Antananarivo hividiany extincteur cycli lay trano ohatra zay tsy 1 milliard mividin'ny anankiray apetrao dia ataovy ny fanofanana ny olona manana an'ireny trano reny tsy maintsy isy ny taimbava hoe kahoana ny anay sy ny anay ataovy aloha zay azo atao aloha fa io trano nisy ny namantsika io zao tokony rehefa ka tsy voavidin'le olona le izy ohatra dia mionona izy fa sy hoe extincteur amosy eo amin'ny niveau ray fotsiny petraka eo le izy raha ohatra moa trano zany ohatra ny hoe niveau 2 na 3 dia itony atao 10 litre tony mipetraka eo 1 2 3 ny bosa incendie ny pompier efa manao zay vitany izy fa saingy mamono ny afo efa normal fiakatry ny afo zareo matetika fa rehefa le 1 2 3 ohatra n'le bandy le topazana rano misolo izy tsy nety extincteur amosy moa zany izy ireny moa zany ohatra ny tsy rano ny avoakany fa mosy carbonique dia mba afaka de temps en temps mba avotra ihany ny satria zao ny raha leo am'le vao miainga nitarika pampalaza zazakely zao dia nitarika momosy zao ohatrany anazy na fa tena mampalelo marina ny teny Ragoty hoe reny tao-trano reny tao-trano tsy efa nire reny tao-trano reny azo ampidirinao anatin'ny hoe patrimoine dia afaka misy fandraisana anjara fa le fanteneniko teto iny moa araka ny lalàna ny trano rehetra amoron-dalana tokony miloko isa-taona. Dia ina loko 50,000 ariary dia ina loko dia aiza vidina zay moa afaka mètre carré mètre carré satria moa rehefa miteny izany zao nanao natoko iny kozy ora le fitentany amin'ny fotoana reny taloha misy raha ray foana zany fangatso hoe zezika zezika le efa aty amin'ny rivotra ny alika koa vovo 50,000 ariary dia ampofana ny alika apiko any le architecture électronique teo ohatra inona dia tokony hitranga ihany koa ny zavatra tahaka an'izao amin'ireo autorisation omen'ny tanan-dehibe eto Madagasikara rehefa hanangana trano raha vao tsy mandalo amin'ny lalana elaela ianao dia na misy trano be rirany be eo na misy station d'essence raha vao ela be zany raha vao tsy mandalo amin'ny lalana iny ianao niovatra amin'ny dia mba lavina rehefa misy olona manome plan aka autorisation ka trano veloriran'ny zigozogonety ny ataony eo
satria manaiky fetsika fa manimba ny fomba fijerena ny tanàna anankiray ny hétéroclitan'ny caméléonisation-ny urbanisation de la maison quoi tu vois la réunion fa raha mitena zay zao ragota anisan'ny otrany hoe tanàna mahafinaritra ho an'izay afaka makanana mandehany de mba mandehana any tsy Ambatolamanana ka any amin'ny any Fianaratsoa any amin'ny Lavieille fa atsarana tanàna zany Lavieille mitsy fetsondrareo azy izy le banjazoko antanira elave izy le équipe nanao baolina tamin'ny lahady misy hoe Villa Libre Villa Libre ny anareo le bandy izy Bilbao zay ve le Villa Libre manao Bilbao l'équipe andra Baronne l'équipe andra Baronne na Bilbao de misy Villa Libre la Vieille zany Sandro Lery Villa et là ma tena fait ville de ordonner vieille Baronne Sandro Lery Villa occupé ianao le tonga miadika fa firy ianao io zao anareo avy any Fianaratsoa any ny tanànan'ny Fianaratsoa ve mety miresaka amin'ny villoty hoe ajanony amin'io araza misy manao hafa tsy misy maninona oka etsy Fianaratsoa matazona ve zany amin'ny villoty iny zany ville moa villoty la vieille la haute ville any zany le misy an'le tsy le zay tena fetsondrareo azy raha mijery izy misy fiangonana misy an'ny tsy alonona any misy an'ny pub Apprêtez-vous à vivre des émotions intenses avec Blue Line TV. Cinéma, sport, dessins animés, séries, grands reportages. Tout ça sur les plus grandes chaînes. TF1, TFX, Nina Novelas, Passion TV, France 24, France 2, Cartoon Network, Bein Sport et beaucoup d'autres encore. Offre promo, le bouquet magique jusqu'à 40 chaînes est à 30 milliards et le bouquet ultime est à seulement 50 milliards pour 70 chaînes. Blue Line TV, le rendez-vous de toutes les émotions. Retrouvez-nous dans les Blue Line Store ou sur www.blueline.mg. Et but! Waouh! Quel match spectaculaire de la Champions League! Je l'aurais loupé si je n'avais pas Canal+. Si je vais profiter de la finale opposant Manchester City au Chelsea le 29 mai? Oh que oui! Vous aussi, courez vite vous réabonner en avance pour profiter immédiatement de vos chaînes bonus. Ne tardez plus! Rendez-vous vite dans les points de vente Canal+. Les bouquets Canal+. Ao amin'ny Aigle d'Or até os téléphones, collection gasy stylé vaovao be noforonin'ilay styliste malagasy Ingrid. Modely azo anaovana amin'ny fotoana rehetra, na maraina, na atoandro, na hariva, natao andro rehetra. Efa hitanao eny magasin Aigle d'Or mahazatra raha te ho stylé ianao e. Difaodiany zao ary les collections gasy stylé an'i Ingrid. Ary ao tsy tapaka ihany koa ny page Facebook sy Instagram Aigle d'Or Madagascar e. Aigle d'Or gasy et stylé. Aigle d'Or miaraka amiko isan'andro. Manamora ny fiainanao hatrany ny assurance aro. Aloha avy amin'ny alalan'ny finday ny assurance sy ny cotisation aro rehetra. Tsotra sy aingana ny fanaovana azy ka tena ho afa-po ianao. Na ao hatrany na any am-piasana, ny findainao ihany dia ampy. Midira amin'ny menu mobile money fampiasanao dia arao ny toromarika. Raha mila fanazavana fanampiny ianao dia manantona ny masivo aro akaiky anao indrindra. Na tsy dio ny www.aro.mg. Fiaraha-miasa miaraka amin'ny Orange Money, Airtel Money sy Mvola. Assurance aro, miaina sy miary, mandrivony vato. Hey, besoin d'un bon plan? Star se déplace chez toi pour livrer tes boissons. Cool, non? Alors passe vite ta commande via l'application mobile Starnaka ou via la page Facebook Starnaka. En plus, la livraison est gratuite pendant tout le mois de mai. Starnaka, les bons plans viennent chez toi. Je sais pourquoi vous préférez les yaourts Socolé. Parce que rien ne vaut les bons produits de chez nous. Ça, c'est du vrai yaourt. Rien ne vaut le vrai lait. C'est si bon. Rien ne vaut les produits de nos laitiers malagasy. Rien ne vaut les yaourts Socolé, tellement légers et onctueux. Et fait avec le bon lait frais d'un petit rabais. Et vous, qu'attendez-vous pour vous offrir un moment de plaisir avec les yaourts Socolé? Socolé, le goût du vrai. Ma fille me fait penser à moi quand je la regarde. On est fan d'aventure. Je passe mon temps à courir et ça l'amuse. On dirait un mini-moi, mais elle a besoin de beaucoup plus de fer pour sa croissance. C'est pourquoi, quand il s'agit de lait, je choisis Bledy lait croissance. Parce que main dans la main, on lui apporte le fer dont elle a besoin. Et parce qu'elle a besoin de 6 fois plus de fer que vous, Bledy lait croissance est riche en fer.
Avec en plus tous les bienfaits du lait. Main dans la main avec Bledi lait croissance pour l'accompagner tout au long de sa croissance. RDJ am Sivy Maraina. Ny olona salama no afaka mitady vola ko asakano ary aloha ny corona aza vela ifindra ny corona aza vela ianaka tapao ny lalany. Olom-pirenena manakana mifehy ny COVID-19. Rivotra! Misy rivotra! Leo misy rivotra! Misy rivotra! Averina indray, misy rivotra! Rapito zany vao misy match basket indray aloha amin'ny sivy ngamba le izy raha sy diso fa vetivety fotsiny hiatrika ny fifidianana amin'ny fédération internationale judo i Randriana Solisiteny. Afaka mivoatra fetsika. De tsy haiko le mahafinaritra betsaka ny malagasy tokony hanana toerana amin'ny manana ny toerana eto amin'ny ty anivon'ny continent sy ny eto za zao hiditra amin'ny fédération internationale de télécommande rehefa misy baolina de miraritsoany siteny mba ho tafitasoa amin'izany zavatra zany izy engany am'izay tsika tafakatra manao kanina ty kanina ny boky vakiko am'izao fa mampirisika ny rehetra moa mbola amaky boky ray sy tanana dia ny bokin'ny Guillaume Musso mitondra ny lohateny hoe Central Park. Mahafinaritra moa zany ho an'izay mahalala ny Guillaume Musso. Ny film hitako omaly zay tantaraiko kely ao anatin'ny 2 minitra dia film mitondra ny lohateny hoe Mine. Mine io dia film misy bandy américaine roa nandeha nanao mission hanavotra olona tany amina désert anankiray any amin'ny Arabo any. Dia rehefa niaraka izy mitsamma dia hitifitra dia tsy nanaiky hitifitra le bandy anankiray dia nitsoaka izy roa lava efa nanomboka ny anjehan'ny Araborabo. Tonga tany ampovoan'ny désert tany izy mitsamma dia mipoaka le ray tamina mine. Dia le ray nitsangana dia nahitsaka oatra mine ny droite zany. Fantatra le izy manko rehefa vao hitsaka. Dia raha vao miala ny tongotra ao dia mipoaka le izy. Dia le ray efa mipoaka. Mine. Ela no hitatara koa lefa zaza mitatara farany kosa spoil lela ay asa spoil tsy tatarantsika le tsy maintsy tatara tsy farany dia am'izay lo mazoto satria le filozofia ao anatin'le tatara ndraiky ohatra zay foana le film fijery koa ahoana le film ale fary dia mipoaka le bandy ray le namany dia maty teo ihany le bandy ray namana satria naratra be dia namono tena le bandy farany rola izy dia le ry mijoro amin'ny tongony ankavanana dia raha vao mihetsika io tongony ankavanana io dia fanta fa hipoaka le minina dia tsy mihetsika izy zany aloha any amin'ny désert dia niresaka kely izy le bandy namany aloha dia eo zany ny tena manomboka aloha zany nivaingan'ny film inona no hitranga ahafahan'le ry miaritra sy miantso ny osekoro hoe alay voeto fa misy blème fa misy minina ty tsy mila mihetsika eto ny tongotra droite gauche le tongotra ty gauche le tongotra teo nandritra ny adiny ray sy fefany zany ianao mijeren'le film hoe inona avy no ataon'ity bandy ty eo ary hatramin'ny hoe firy minitra vao tonga mpanavotra afaka 24 heures tsy avotra indray fa 17 heures miampy izay indray la nandalo teo amin'le ry daholo ny amboadia ny olona adaladala ny cauchemar rehetrarehetra sisy no ny tonga ny farany dia avy eo nareo mba mijery te hijery tsy minina le vohitsaka le ry boaty kely na vao malitinina kely dia nisy personnage kely na maramila tao anaty efa tena farany tsy avotra fataondohan'le ry azony lesany fataondohan'le ry azony fa ny zavatra mitranga mandritra ny fiandrasana ny fipoahan'le izy hoe hipoaka elandro any ny fiainany ray manontolo ny reniny ny fiancé ny zanany ny olona manodidina mahafinaritra le film fa saingy zao tsy maintsy voateny koa anareo zay faran'izay satria tsisy dikany loatra le fitatarako fa ny zavatra ilana mijery an'le zany ho antsika rehetra dia hoe ohatrany ahoana ny fiatrehana rehefa hoe io fahafatesana le scénario le scénario fomba tonga ina le film ohatra ohatr'izay dia le ohatra nakisaka le ry ny tongony dia nakafasika izy dia nararany teo ambonin'le minina iny ihany le izy fa cover le grave be le eritreritry le bandy nararany teo amin'ny anina le fasika ny totofany nebetsaka akisany ka nitsindrominy tamin'ny antso zao le tamin'ny maly fa tsy haiko natonga n'le rehetra toatra ny tsy mety zany antsy atsapokato zany fa leo hitsanganeto ihany le tongotra voly amin'io ny rano kely sisa le ry zany le tena leo nisotro mihitsy ny tamin'ny farany satria
nataon'le fivalana rano de nisotromy tatavanina tapony le izy le conscience morale an'le ry mihitsy ny ratsy be satria de mivoniainga de mivoniainga mieritreritra hoe raha vao manitsaka zavatra de mihinana foana ka le mpanoratra tantarako letsy a mahafinaritra satria za tena ny aloha de tena nieritreritra misy sady za mbola mieritreritra n'le le basket ny ala any za mbola faly be tamin'ny resaka marge mbola miresaka mamaky ny commentaire marge le film sady jereko ihany mahay ny mpanoratra film ka tsy mpiteny ho anareo aminao Vegasy any a manorata tantara takataka an'izany ka manitsaka tainalika ohatra le olona de tsy za aloha de tena tia mamaky boky a misy boky zay hoan'ny vehivavy famakana mamaky boky fotsiny a mamaky le boky raisina boky raisina ka vakino fa tonga any amin'ny raha ohatra zany 300 page le boky a fa tonga any amin'ny 100e page any ianao misy olona mipotra tampoka avy any antsoina hoe Elodie iza ndray ty Elodie ty satria mijery le tantara manontolo tany aloha tany ianao tsy fantatra hoe iza le Elodie io de masina de mamerina mamaky izy de mijany amin'ny 100e foana io foana zay rehefa mamaky boky tsy mety mihitsy saiko raha tsy vitako hatramy farany raha tokony ho izy fa mainy lokako ile geomisao vakiko sao an'izay mpamaky an'le izy zay na tonga raha voan'ny hémorroïde argeo ty mahafinaritra ana fotsiny manao ny résumé an'ity de zao vao maraina amin'ny valo a Central Park au New York tsy mahatadidy ny fiainany omaly ny vehivavy sy lehilahana miaraka fa mifatotra izy mitsamina eo amin'ny banc public anankiray zay famboany de hoe qu'est-ce qui se passe comment je suis arrivé ici que où suis-je ho an'ny vehivavy mitovy tamin'ny le kain taloha sy ny ohatry zany taloha reny ty a de hoe le fille au chocolat zay le izy Katika Sidi no manoratra azy série ana film be de be izy io de fille au chocolat zay le titre de avy eo misy hoe cœur grenadine cœur fondant cœur maninona be de be zay boky zay a fa ho anareo vehivavy mangalany zay de mijerevo fa tsara zay boky zay tena azafaina amitsika indray ny règlement ny moto grand prix ho an'ny pakapaka firoman de misy an'ny Daniel Steele fiazakazahana moto fa ny anangy ny exercice tiako atao amin'ny olona sady aporisiako ny olona hoe mbola aporisiony ankizy hamaky boky raisin-tanany mbola aporisiony ankizy anana bibliothèque na rose na rouge na noir na bibliothèque misy ny tantara na bibliothèque nationale fa tokony tsy ho afoy ny famakina boky raisin-tanana satria ny atao hoe mémoire télétravail satria ohatrany hoe télé enseignement manko tsy ombonako sy tsy ombonako hevitra fa hafa ihany ny atao hoe misy présentiel na fiteny azy na hoe mifanatrika mpampianatra mpampianatra le miteny fa misy baronina firy eto ambony tany sy eto Madagasikara fa miteny eo aminareo le ry fa hitako eto amin'ny RTA kamba zay tsy mitovy reka le ray mpanao basket amin'ny Nigeria de ny aporisiako ny olona mba hahatsara ny fomba fitadidiana satria ny exercice fitadidiana tahaka ny hoe ohatra tsy manana cahier de champ mihitsy amin'izao aloha fa tadidiko daholo ny tononkirany zay hira tiako fa manomboka tsy de mahatadidy ihany io mamaky boky 3 en même temps zany de atao tsy folofolo mipejy rehefa mamaky azy am'izao zany zao mamaky ny Dominique Lapierre atao hoe le 5e cavalier zay nametrahany Muammar Kadhafi bomba tany New York tamin'ny fotoana mbola tsy mipoaka ny World Trade Center. Ny faharoa indray de boky misy tantara samihafa ny Pierre Bellemare mitondra ny lohateny hoe incroyable histoire zay misy tantara tsy mampino be de be zany ohatra ny nouvelle le izy de pejy folo isaky ny tantara le izy de ireo tantara telo reo aloha no vakiko miaraka amin'ity Guillaume Musso ty efa mivoaja mala ny lohako satria za mbola mitadidy ny anaran'ny entraîneur ny Olympique de Marseille mbola mitadidy ny anaran'ny entraîneur Sénégal Aliou Cissé ny anarany de mbola mitadidy hoe iza ny prime ministre voalohany tany Turquie taorinan'ny Empire Ottoman nosy anareo ohatra ny Olaine zay joueur mbola miezaka mijery Bruno Mitouzko de midi iza Olaine Ola aina no noany fa ny anarany zany izy Nigérien izy fa nationalité britannique de milalao anatin'ny équipe pirenenjareo Nigériane izy nefa aina tena aina iaina mihitsy bolo joueur en fulame izy manao en fulame izy fulame mbo tsy ary
teo amin'ny Chelsea taloha zany de lasa ao amin'ny Fulham izy zany am'zao fotoana zao fa tena iaina ny ny matsa totsoro mampisarahana zay voajanala ty rovina matsa le faran'le mampitaitaina be farany am'lady am'lady satria misy championnat am'lady daoly fa maninona raha miteny alarobi de miteny zoma ka io samy manana tsiniko samby amin'ny anany eo izy zany fa am'lady mbola kofinay satria mbola 83 zao 83 fa am'sabotsy zany tsisy fivoasy de 81 izy zany zao Madrid sy Atletico ina tapitra nino fa le riso le raha vao maresy fotsiny Real amin'ny ana de maresy net le rony de rony mitarika ny Barça efa tsy tafiditra ao anatin'ny champion mihitsy aloha zany tsy maninona ny mahatonga an'ilay hoe mila reny le ekipa tianao reny nefa tsy tafakatra anaiza reny amiko de tsy azo ampiasaina ny voambolana momba ny hoe mahay sy tsy mahay ao anatin'ireny satria zany Barcelona zany tsy ho andeha ho amidy eny amoron-dalana raha pitsako ary anisan'ny misy motivation ao anatin'ny famerenana ny ekipa ho matanjaka ny faharesena ao anatin'ny taona anankiray amin'ny saison anankiray ny Real de Madrid ny Maison Blanche fa ny Barça tsy Saison Blanche satria izy nahazo ny amboarany mpanjaka ary izy mbola mahafinaritra neny mijery azy nisy korany tsy tataka efa izy fotsiny tsy tafiditra ao anatina compétition isan-karazany misy côté kely anankiray zay tsy lia sofina nataon'ny Piqué tamin'ny Shakira hoe ozy Shakira hoe aleo koa nareo mba tsy manao Ligue des Champions loha mba ahafahantsika mamboatra ny zandriny ty rano mafy mihitsy Piqué satria le tetin'le ry lesaka ny oka ihany iny tena tetin'le ry nandeha gauche iny faly Shakira tamin'iny de gaga be le ry ina mafaly anao am'zany ka ianao koa poto fa ianina tsara fantatsika fa Ligue des Champions vehivavy zay zao izy Barça sy ry Barça ny mpandresy fa le izy ty le Barça na resy Barça ny atao le ny vehivavy andrana Barça mbola tsaratsara le tao de loha reny betamena miankina amin'ny pub reny de vehivavy na resy 0-0 tsy nahita le match Barça sy Chelsea nanao an'le satria zay tonga le resa be rehefa mahafaty le sipa anankiray de le mbo miara mitsoraka reny zareo fitombenana tena Barça alefa Barça l'Olympique Lyonnais tena tsara indrindra amin'iny fa misy ratsy koa miarabatsika rehetra zao zany zao vao tonga fantadidin'ilay sa tamin'ny Cannes 2010 de tao amin'ny ekipa ganianina misy an'le zanaka Abedi Pelé le Prala reny tamin'ny 2010 efa nanao le rony de izy ny anaran'le farala Jordan vao sitona le ty ny sortany le ry tamin'le nysisika apondra zafiny izy tsy maintsy zay iza tsy mba hanao kanina nga zay de efa nafarako mihitsy ny ekipa gasy tamin'ny nanao kanina tandre mifaniririritra sorta fa ataony olona androngo eny izay ny zafiny reny ny mahatonga le surnom le hoe apondrany de zao ny olona hony raha vo tena mifantoka loatra any amin'ny fikambanana samihafa de kelikely atodo tena sérieux fomba filazan'ny mpampianatra ohatra hoe Rocco Siffredi nge tsy mahay table ozy apondra be ainareo izy le bandy le belge ty le tsy tadidiko oatra amin'ny anarany Van Damme nge kapiti-poany any fa inona mahatonga ny Arnold Schwarzenegger ho lasa gouverneur any satria tsy azoko satria Rocco Siffredi mianatra izy ko Rocco Siffredi ary Sankelsy basta tena za le sy avy mijery Flore le zafiny koa zany le rony fa zavatra voamariko ry zala tena zavatra voamariko tato ato zay teo amin'ny firifiry andro teo betsaka ny ankizy vavy mbola tanora ndao sy ny fahafatesana tena be dehibe mihitsy de za hoe manao recrutement namanja kely angamba ny an-danitrano zao fa tena betsaka fa araky ny teniny namana mpanjakama ary de makaira larisa izay to rivotra azakivy fa milay atsika io mandro ina mamaky andeha hoany janona araky ny teniny mpanjakama hoe mafaty io corona mamony de ny fanampiny am'le vaccine teo fotsiny rehefa anao vaccine nareo tompoko de tsy mihinana zavatra misy aspirine eo amin'ny 20 ora
tsy mihinana zavatra misy aspirine ao anatina valambe efapolo ora ohatran'ny hoe misy an'lay tenen'ny Francis eto iny foana e fa afaka mihinana après fa ao anaty valambe efapolo ora anaovana alohan'ny valambe efapolo ora zany tsy mahazo mihinana ambantsika raha mandany mihinana ne de hoe vaccine iray tsisy akoatr'izay tsisy akoatr'izay iny ihany ny tsy azo atao iny aspirine ny zavatra misy bazina aspirine eo zany ry aspezika le fitenin'ny Francis iny sy ny aspirine reny ny aspirine marque ohatra aspirine Génékanga le izy moa de tsy mihinana nareo fa ny ambiny rehetrarehetra de zay ho an'ny olona misy tension de mba jerena kely aloha le tension rehefa am'le fa rehefa jerena kely le tension aloha raha AstraZeneca ianao de rehefa aveo ny rappel anao zany Johnson 9 ans de tsy maninona mety foana mety ka ny vaccine de tsy maty akory raha ohatra tsy vita ny rappel eo am'le fotoana tena juste fa manakaikaiky eo de efa mety sa lasa hoe very ny resaka anankiray tiako fantatra koa raha misy afaka mamaly zay mamaly misy rappel ratry elaela be ve le vaccine ty afaka roa volana ka ny akoatra vaccine so tokony misy rappel mandrakizay tsiny rehefa ela vaccine nge rehefa atao manao le voalohany de manao le rappel no de iny zany mandrakizay iny ohatrany hoe polio zao manao fotoana itombony izy am'zay misy tombony satria sady miaro anao koa zay fotoana iny hoe te misy grippe mitovitovy amin'iny de vonoiny de loin de moi l'idée de hoe ahoana fandeha ny eran'izao tontolo zao fa satria zao ohatra ny France Allemagne sy ohatra zany efa nisy lano vaccine efa 3-4 mois zay nanaona zareo tsisy manino soda ny olona fantatro ny namana any France sy any Amerika le tany France sy tany Canada zao le sanadralahy de AstraZeneca nataony voalohany de Pfizer moa Pfizer nataony faharoa Pfizer nataony faharoa de mety de nen'le namako anankiray indray mbola Astra natao voalohany de Johnson nataony faharoa de ohatrany mety foana de Joe Biden fa misy mantsy rehefa misy manontany tsy nanatao anatiny anina eto io nge izy arakaraka ny variant vaccine de re zao hoe nanontaniako ny manam-pahaizana de niteny hoe rehefa horesana scientifiquement parlant le izy de misy ohatra misy hoe adikako tsotsotra ohatra hoe rakotaromanana ohatra le nom de rakotaromanana daholo ny virusna ina moa zany virusna corona rehetrarehetra rakotaromanana daholo izy fa ny fanampiny anarany tsy mitovy zay mahavariant azy ohatrany hoe ray Erika ny ray John ny ray Arfidy ny ray Nirina androano ty 35e journée gene ka efa sampresi ty de zay zany ny bazin'le izy dikan'izany atao foana le vaccine fa tsy tatran'izany variant zany ianao zay fotsiny fa rehefa azavaina le scientifique le sarotra be antsoantso aloha zany aretina ray de vaccine ray karaha ohatra zany hoe misy endrika eny telefona ray votre ray marqué alefa azonao hoe zany fanazavako azy zany ianao fa zay ny resan'ny olona zay ny ao anatin'ny zay mantsy mahatonga anao hoe aza inona daholo zao zavatra tenenin'ny olona rehetra zao ny amantsy zany ny antony anaovako vaccine satria omby ray tongotra efatra azonao zany defi le izy ny defi moa zany de anehoako anareo zay ny antony hoe io afananao ara zao de ahoanarany zay zany le izy satria be de be hoe rehefa manao an'io de tsasakadiny aorinany iny de voan'ny trombose aiza zany zao trombosiko trombone zao nanaovako an'le vola raha hoe izy gentenehatra zakadiny trombosefona aloha de misy manontany eo misy manontany fa misy atotanisa zay tsy tokony ampatahotra antsika hoe donner le bénéfice au doute ao anatiny hoe raha ohatra misy 1 million atao vaccine de nisy vovoana zavatra hafa ihany enina ino atoebatany aray tapitry ino toebatany iny de iny tsy olana loatra iny satria zao misy maty foana koa nena voadona tomobile re za miresaka amina chauffeur nanao formation taloha hoe aminareo 80 reo ao anatiny enim-bolana izy maty anankiroa raha zao no mitohy statistika ny teneniko fa nitandrina le rony nanao marsarera mihitsy izy nandeha ka mba oentina mba hoe mba lasa dinikotra resaka mampatsiahy nanao marsarera resaka mampatsiahy tokony atao zany ohatra hoe Ambatondrazaka izao ny afatra terrain de basket eo Monsieur G zany sy ny terrain basket any amin'ny Laplace mba angatahana hoe ho karakaraina sy amboarina zany
raha maheno zany satria vaozao zany afatra zany mino ao fa tsy hoe misy terrain baskety mipetaka tsara ao de mitendry le rony apetao fa tsy eo zany ny panier matory le rony mba mangataka an'izay ny akoatran'izay a de misy moa namana amina resaka orinasa tony mitrandraka roplanina tony a zay mba tianjereko maritra ny resaka hoe karama sy ny tombony sy ny oatra zany satria ohatra nefa lomano anaty fahasairanana ihany moa ny orinasa samihafa de misy ny atao hoe convention collective de misy ny atao hoe législation du travail zany ny fitambaran'ireo zavatra anankiroa ireo no mitantana ny asana ao miankina na eo amin'ny sy miankina ilaina ny fivoriana sy dinika samihafa ny didiko felehibe sy ny teny midina fotsiny ho an'ny mpiasa de ahafahantsika mahafantatra fa manaiky matetika ary mora mionona ny malagasy ao misehatra ny zavatra maro sahirana izy ibidra ny antony satria misy zavatra maro manodidina azy koa somary manahirana fa raha ny tokony ho izy dia misy olona tompon'andraikitra eo amin'ny asa na ny asa-panjakana misy ministra ohatra de misy tompon'andraikitra ny direction régionale de misy an'ireny daholo ny tsampandraraha tokony mandeha amin'ny télé na amin'ny radio any amin'ireny faritra ireny de miteny de manatongilana loha kely de manakely maso de manapakatra tanana de miteny hoe andao miaraka jerena ny olany rehetra mba resahana farafaratsiny na de tsy de misy ihany ary fehezina am'le hoe ny problème sarotra be ho an'ny firenena sahirana tsika tsy afaka miteny mihitsy fa tsy sahirana ny mitady solution tena mety be fa migérer aloha ekena aloha zay fa raha ny tena izy tokony anao coupe du monde tsika hoe zay rikirabe Sandrantana alefa zara ngamomba le ray etsy ety amiko moa zany a somary nampiasaina kely nanampiana ny zay mandefa SMS aloha satria ampatsorana ny tenenana hoe mitarika samihafa ny tena mitarika fianakaviana ihany koa de mananamana betsaka ihany koa maharay SMS foana am'le hoe mba andefaso kely any aloha raha mbola mba misy any de mba andefaso kely any andefaso kely any aloha zany katsika lapinamana ilara lava beko de mbola mba momba ny ekipa ny GNBC tsika amin'ny basket rampitso ho an'izay makafy basket moa zany a de amboary a lay bouquet am'le abonnement nareo fa tsy mahita raha iny tsy mahita raha iny aho ny NBA koa aza raha mahita raha iny ny NBA koa mandeha en même temps mihitsy le izy aloha am'izao a de ny conférence est sy ouest moa zany tsy misy vaovao azo mena aloha am'izao a fa ny anjery LeBron James amaly napalelo fako maly vony Sevillany de mandeha ny championnat am'izao aloha za mijery le izy ka Toronto ka tsy ao anatin'le izy tsony sa efa miovanga ny zay ny vaovao azoko mena ny avy ety amiko aloha anosy anareo na angina le fandarana le i Fredy a lay farina meno an'la le zay zany tsy de zavatra tenena ventsy izy Fredy le mpanao lakozy le ohatrany lasa misy takolaka ty za mane rehefa orina le manao an'le kasibosy isa maheno fimeny Fredy ianao mahafantana Fredy Glocoker rehefa misy ohatran'izay fimeny izy manao lakozy de fimeny ohatra zany toainy la Fredy atao le fimeny zany ataon'la zany rapidapida no hoan'ny drakaka le ry maly de za tokoa tena mieritreritra hoe rehefa mandeha makadrakaka any anatin'ire mangrove reny tokoa ve zany tsy misy fotoana hoan'ny drakaka ny tongotra ohatra fa nahita ny fomba fisamborana drakaka tany Komoro any anatin'ny mangrove ary nahita ny Fredy niaraka amin'ny namany Komorianina ny tetelakelan-trano tao amina tanàna na Mayotte na Komoro le izy de manao hoe maka aluminium le bandy tany Komoro le ry miaraka amina bandy komorianina de mandeha mividy aluminium boaty reny le rony de niteny ataony miaraka am'le gony hoe maka aluminium zany hoe fa tena le miteny gasy zany tafita tsara rehefa any rehefa miteny ohatran'izany zany ny tenina ataon'le ry mahafinaritra moa zany Fredy Chenot zay efa nandalo teto Madagasikara izy fa tsy nahafapo anazy zany lakozina andalovany aloha nihinana tao am'izay maika ve izy nihinana ravitoto fa misy ohatrany voanjobory koko zany hoe ny tena sakafo gasy tena fototra aloha tsy ampy moa ny fotoana lalova moa zany izy koa nandeha 4 heures le azon'le olona taloha 2009 de nanaky nandeha jery faritany hafa izy nefa ny fandarana indray mandeha ihany de manantena azy mbola mba hiverina
anankiromony any olona tadiaviko zany rehefa makany andafy rahatr' zay ifredy tsy maintsy mahita fredy de anankiray tovavy kely manao dokam-barotra zay de rano ny dokam-barotra ataony mety ho fantatra reo zay mpijery tele ty de izy miteny hoe mais qu'est-ce que tu fais za moa tsy mananjanaka vavy fa ho tadiaviko zay zazy zay raha ho avy ny fotoana mbola mba makany andafy satria de mahafinaritra izy moa anisan'ny malaza moa amin'ny resaka zay fandehany ankoatra ny adievitra hoe iaby zay nandresy tamin'ny vevosy tamin'ny heritaona tsy de hita kosa izy efa tsy hoe izy akoriny hoe aby de ataoko hoe tsy hita izy satria tsy gasy iapondra ndray manko le miteny an'izay ato aza malaky tonga de manambany sy ny anako tsy mampiasa le voambolana akory fa iaby le nandresy tamin'le vevosy tsy hita loatra namokamoka hirana tamin'ny internet aza fa voafeny TF1 ngambizika hoe aza mamoaka hira la aloha fa nivoaka tao amin'io ane misy atao hoe Stéphane Rizon nandresy tsy hitany naleny fa ny talenta ho amin'ny any de izy mety mihirana amin'ny sisisiny any misy hoe Slimane aloha tsy de tiako ohatran'ny kalsona sasana zany le izy de atapy ery anany ery anisan'ny malaza ohatran'ny sligany kely le anarana fa compositeur anisan'ny tsara izy ankehitriny eo amin'ny poéziany sisany mila ampiny de rehefa aveo am'izay abia de aveo Marguet misy tsy tadidiko fa i Marguet efa nilona sy ny aina tao anatin'io betsaka moa ny resaka azo hitarina anatin'le izy taiza izy zany tao anatin'le fitotoana tao aorian'le fifananana teto izy rehefa manao an'ireny ka nandresy tokony pro izy zany masonao aty mijery zalahy non za rehefa jury mihitsiko nefa za mbola tsy pro amy jurisme ry Mirante Godard zany pro fa nampikelany dada teo no hoe tsy afaka tsy mahazo mandro koa ny rehefa avy tsy afaka mandro ny rehefa avy manao an'le vaccine fa tenenina le olona atao dolo trouvé zany tenenina ohatra le olona nakalelika kely tao amiko telo andro atao so tsy mandro satria vita vaccine tamin'ny 12 za tena antany hoe inona tsy azo atao aorianan'ity vaccine ity de zao valiteny azoko tao amin'ny dokotera roa samy hafa afaka atao daholo afa-tsy ny mihinana aspirine ary crevette zay ny tenenina ary crevette tsy atelina fa fotsiny tsy mahazo kove mahazo la raha manao foana ary rambony crevette tsakona ohatrany kadradraka anatono fa ny anahako nasainy najanona ny fanafody tension de ny fanafody misy bazina aspirine ao amin'le fotoanan'iny natao arina arany ny omaly ariva zany tsy nihinana mihitsy ohatra hoe 24 heures ny teneniny anah aloha ary ve le izy natao anesthésie zany la sa matahotra sato ranona za isaka miditra an'ireny le tsena sy fivarotany reny de misy le olona le mitazona le ohatran'izao le mitazona an'le izy maka le température iny de aveo manome an'le zavatra ny anasana tanana de isaky ny ataon'le bandy de ataoko hoe allô fa tsy me misy le bandy inona moa tsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra vava hevitra ray Gottlieb, Eric, Honora, Francis Thibault mifandarana nefa dia tsy miala mizafy nefa rehefa iny nefa nasa olona lasina hitanatana lavilaka misy masaboty manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany maraina sady miala voly ianao no mahalala vaovao ianao no sady mitsikalikany ianao maraikitra tsy mandeha amin'ny zélone fa tianareo foana mahasana ny tontolo mpiainanao Orange aza miandrotsony maanokafa konty ao amin'ny Bet Planet Point Bet Planet nahazo endrika vaovao sady malefaka kokoa ny papier toilette sorte doux misy ny manitra aloe vera lavande vanille